sur les commentaires. Fiangonana protestanta malagasy aty andafy FPMA avy eto amin'ny Tafsergy dia faly miarabantsika ary havana amin'izao folakandron'ny asabotsy faha 20 ny volana Mey izao. Folakandro izay natokantsika indrindra anaovana ny seminaire izay mitondra ny lohahevitra hoe ny tokantrano kristianina sy ny tontolony, izay anasantsika ary havana ny vahiny izay tsy zovinantsika amin'ny aina aman-jery sy ny Facebook ny ahafantarantsika azy dia pasteur Tahina Randrofenjisoa. Miarabanao pasteur, nanaiky ho vahininay amin'izao folakandro izao, ary mialohan'ny ny hanomboantsika amin'ny fotoana dia angatahantsika i pasteur Ravivimanana Joeltina hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny fitopy-vavahana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra tratra izao seminaire mikasika ny tontolon'ny fianakaviana kristianina izao. Marabaina ianareo avy any Allemagne izay manafanavatiana koa tia androso amin'ny fahafantarana ny tompo bebe kosa sy ny andraikitra izay nantsony tamintsika, ary indrindra arabaina ianao pasteur Tahina Randrofenjisoa izay efa fantatray efa nandritra ny taona vitsivitsy izany tamin'ny alalan'ny aina aman-jery, ary dia nandrisy lahatra ny fiangonana fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izara izy rehetra ny ainanao sy fantatrao ao anatin'ny Baiboly. Hamaky ny Salamo faha 420 isika, Salamo faha 420 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohit'i Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny eo amin'ny lainga na mihinina mitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao tia Jakoba. Asandrato ny lohanareo vavahady, ary misandrata ianareo varavarana fahagola mba hidirany ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa,
Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, fa idirany mpanjaka ny voninahitra. Izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehova tompony maro, izy no mpanjakan'ny voninahitra. Amen. Ataontsika milohan'ny vavaka ny firana fa 107 Raha manaraka nareo dia aza asiana feony favonona ny micro zany 107. Misy maro amatsa amitaraina, ka eto ny jiro mahaka, timba misy atoandro na maraina, fa mazina renia. Introlo marombe no maniry mafy hoe mamidina makati. Itondray Baibolire izy ireo fatahandre an'i Kristy Tompo soa. Mandeana hoy Tompo mandeana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana, fa izy no mana. Davaka izy. Andro mantarainay eo sady izay ny Jesosy Kristy Tompo mamonjy anay dina ny fiangonana raha teo. Ndreky izay Tompo avy amin'ny toerana samihafa, kanefa noho ny fitahinao sy noho ny fivoarana izay heverinay fa avy aminao raha teo, dia afaka mifanatrika tahaka izao ary afaka fampahery any koa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Dera sy mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao manantso, dia mendrika izany rehetra izany ianao. Ary indrindra Tompo, ny famindramponao tsy mahalany anay, ary dia mbola miandrandra izany famindrampo izany izay, mba nahadiovanao anay amin'ny rany Jesosy, eo amin'ny tsy fahampiana rehetra sy ny tsy fahamendrena rehetra ary ny fahotana rehetra. Dia sokafy ary Tompo ny foa mampanahy anay handray izay teny efa nampitondrainao izao mpanomponao izao, dia ny fananao masina homba azy Tompo mandritra izao fampianarana izao, ary tsy voaka maina eto izahay raha tsy havaozonao tanteraka. Ary vonona eo amin'ny fiainam-pakatoavana, vonona ihany koa eo amin'ny fiainana izay noantsoina ho anay hampitana ny vaovao mahafaly amin'ny mpiara-belona aminay. Dia amin'ny anaran'izany Jesosy zanakao, mifoana ao ankavananao ho anay izany no hanonona izao vavaka izao. Amen. Amen. Ohatrany angamba dia mety ny pasteur tahina, tsy mitahina moa nareo miala tsiny fa be dia be ny tahina na Sergy fotsiny ary misy anankitelo izy, dia tsy faiko izy ny mena firenena zao na pasteur na tahina rakoto malala. Misaotra betsaka pasteur, fampidirana fotsiny angamba fantatsika tsara moa fa ny olona tsiraray, ny olona tsiraray, tsika tsiraray rehetra zany no mamaritra ny tokantrano, dia avy eo ny tokantrano tsiraray avy any no mamaritra ny faritra misy azy tsiraray avy any. Dia ireo faritra ireo mitambatambatra dia manome firenena, dia ny firenena rehetra ireo mitambatra dia manome an'izao tontolo izao. Izany hoe ny tokantrano mihitsy zany ny ivon'ny fiarahamonina. Dia amin'ny maha-ivon'ny fiarahamonina ny tokantrano nefany io koa ny sehatra anankiray no tena idiran'ny devoly voalohany amin'ny tetikasa fandravana rehetra. Ao zany ny tetikasa fandravana rehetra. Dia raha tsy tenitsika ohatra hoe ny fisaraha-panambadiana fotsiny, ny statistika eto Frantsa zao dia ny hoe 5,700 ny tokantrano miorina ao anatin'ny 7 taona monja dia rava. Izay ny statistika eto Frantsa. Mino fa dia iraisan'ny ety Eropa sy ny firenena tandrefana ilay izy. Dia eo ihany koa ny faravan'ny fiarahamonina ao anatin'ny ohatra ny ray aman-dreny sy zanaka koa. Betsaka koa zany aty raha mijery miheno an'ireny fandaharana amin'ny radio sy ny télé an'ireny dia betsaka ilay mitady an'ilay rétablissement na relation ohatran'izay. Ilay fandravana zany efa partout, fatana zany efa partout.
Dia eo indrindra tsika riavana no amin'ny maha-kristianina antsika dia tsy afabela satria ao anatin'ilay fiarahamonina. Ary mbola veriko ihany fa na dia toko hoe ny fiarahamonina iainana eto amin'ny firenena mandroso indrindra dia Frantsa zao ohatra, miala tsiny fa eto moa izany ny fiangonana misy dia eto le tena hoe mpiara-manompo no miaina amin'ilay izy. Dia any am-pianarana zao ohatra nanomboka fantatsika tsara, nanomboka tamin'ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana, nanomboka tamin'ny taona 590 dia tsy azon'ny ankizy atao intsony izany hoe miresaka fivavahana sy finoana izany any am-pianarana na any am-piasana n'aiza misy anao fa dia anao samirery iny izany. Izany hoe efa tsy priorité-ny izao tontolo izao intsony izany ny resaka hoe fivavahana. Ary ny tena loza ary moa riavana dia tsy voaelitsika toko hoe efa ela ihany nefa nivaingana ihany tamin'ny 2013 ny fanjakana foibe mihitsy, fanjakana frantsay mihitsy no nanome lalana ny fanambadiany ny mitovy fananana, ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy. Noho izany zany antsika rehetrarehetra zany dia ao anatin'izay tontolo azo lazaina hoe anjakan'ny devoly, anjakan'ny satana izany. Ka izay indrindra riavana ny Vaomera ara-panahy ato amin'ny tafsirzy no nandinika hoe mila mafiorina tsara tsika kristianina aloha amin'ny resaka indrindra fampianarana, amin'ny resaka fahalalana zany mikasika an'izay thème resaka momba ny tokantrano izay. Ka isaorana indrindra ianao pasteur ka inarahany fiantsoana anaiky an'izao fanasana izao, ary ninona fa itsika rehetrarehetra n'aiza misy atsika na any Madagasikara na any Allemagne na any États-Unis, Canada misy atsika rehetrarehetra dia ninona fa handray izay sahaza atsika eto ary pasteur moa avy eo ny andamina ny hoe ahoana ny fomba hitondrany an'ilay izy mba ahafahantsika mivelatra ao anatin'izao fandarana izao. Ka dia anao ny fitenenana pasteur. Ya, miaraka-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao, dia miaraka manokana ihany koa ny mpitandrina Rarivo Manana Joeltina, dia miaraka nareo kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana FPMA CRJ, dia miaraka ihany koa izay vahiny sy kristianina amin'ny fiangonana nefany mahatsiaro hoe liana amin'izao fampianarana izao. Dia efa nisy ihany moa mivavaka fanombohana izay natao teo fa andao mbola hivavaka ihany isika hangataka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fanampiana tanteraka izao fotoana izao, hivavaka isika. Andriamanitra mahai ny zavatra rehetra ianao ry Andriamanitra rainay, misaotra anao indrindra fa nomenao ity fotoana ity izahay ahafahanay mifampizara ary indrindra koa mahamantatra ny sitraponao, satria ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana ary ny tokantrano tokoa dia tena hiaharana izany fandringana izany amin'izao andro ankehitriny izao. Arovy amin'izany izahay Andriamanitra, ary eo ka izao fiofanana izao tsy ho zavatra entina meno ny sainay fotsiny fa tena anova ny fomba fiainanay mihitsy. Ka aorianan'ity fiofanana ity dia hisy zavatra iova eny amin'ny tsiraray avy ao anatin'ny tokantrano tsiraray avy, ary tsy nataonao tonga ho azy izao fiofanana izao fa tena manan-kambara amin'ny tsiraray avy ianao. Koa dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy Kristy izao fiofanana izao, ary ity mpanomponao ianao ka ametraka ny teny rehetra atao am-bava ary handamina izao fotoana izao ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka ny tsiraray avy tokoa dia samy hanana fifantohana ary handray izay zavatra tianao nozaraina sy horaisina indray amin'ity ity, ary dia mankasitraka indrindra amin'ny andaminanao sy ny fahatanterahana izao fotoana izao. Dia izao tambazotra tserasera izay ampiasaina izao amin'izay mety endrika fanelinkelina samihafa, apetraka izay kinay feno am-pelantananao izany Andriamanitra, dia angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany bavaka izany. Amen. Eny ary maheno tsara ve nareo? Dia eny tompoko. Dia ny zavatra ny fandaminana angambany voalohany aloha dia hoe ho an'izay afaka mandefa vidéo dia tsara ihany manisy vidéo arak'izay azo atao izany. Dia faharoa manarakaraka an'izay raha misy fanontaniana tsika eny antsefatsefany, izany hoe manao fanazavana dia mandehanana eny izany misy fanontaniana manidikitika atsika dia afaka atany eo amin'ny chat izany dia izy. Izay aloha ny anankiray. Dia ny faharoa koa
misy ihany ny fotoana izay ametrahana ro fanontaniana dia ifampizarantsika izay zavatra ifampiresahana eto zany amin'ity anio ity dia arak'ilay fanambara tamintsika teo moa tokantrano kristianina zany izay no lohahevitra izay nomena zany hoe iarahantsika mizara amin'ity anio ity dia ao zaraiko fontsika angambany aloha ny écran-ko ike tokantrano kristianina raha zava-misy aloha zany sao nijerevantsika dia misy sary angambany io izay sary tokony hoe tsika dia afaka mampiteny azy fa mangataka olona anankiray sao dia misy olona anankiray afaka mba hanazava hoe inona zavatra hitany amin'ny sary tonga dia alefaso fotsiny ny micro dia mba misy olona anankiray mba miteny hoe inona zavatra hitanao amin'ny sary, ahoana ny fieritreretinareo amin'ny zavatra amin'ny sary io. Tsy tia mifamaly, tsy tia ny zanaka mifamaly ny ray aman-dreny, malahelo izy. I Tsanta miady le ray aman-dreny, mifamaly ray aman-dreny dia tsy tantin'ilay zanaka le izy. Eny tompoko. Tsanta nanangan-tanana. Efa voalaza teo any fa tiako ampiana kely fotsiny izany hoe ilay ray aman-dreny matetika ohatran'ny tsy mahatsapa hoe malahelo ny zanaka rehefa miadaka zareo. Dia mety eo amin'ny efitra ao ambadika izy fa na izany ary dia heno any ivelany foana izany ny ady. Dia tsy tokony atao hoenina any ivelany ve ny ady fa hijanona ao anatiny any eo amin'ny samy mpivady fa manjary miteraka alahelo any sasany. Ie, volako ohatra nanangan-tanana. Inona ny zavatra hitantsika amin'ny sary? Izay zany no aza mbola interprétena aloha ilay sary fa hitantsika inona fotsiny hitantsika amin'ilay sary. Mbola tsy hainy. Ie. Tonga dia mba tsy haiko na miteny volana tsy miteny fa tsy maheno tsika ny feony. Farany angambana na isa. Fantatry ny ankizy foana hoe miady ny ray aman-dreny na tsy miseho mivantana ary satria ohatran'ny hoe maloka ilay izy fa tsy miseho mivantana ohatran'ilay ankizy ilay sary. Misaotra indrindra. Misaotra antsika rehetra tamin'ny famaliana azy. Izay ilay izy ny zava-misy aloha izany amin'izao dia hoe betsaka ny tokantrano aloha no mikorotana. Tokantrano aloha izao hitantsika io dia azo lazaina hoe mikorotana izany ilay tokantrano satria miady ilay ray aman-dreny ilay zanaka koa mijaly izy mivady zany raha hitantsika amin'izao sary izao ambaravarana efa mety hoe tsy haiko borny séparation mety hoe andeha ny anankiray sa ahoana mifanazava be mihitsy dia ohatrany hoe zavatra ohatran'izao zavatra ohatrany hoe efa zavatra iainana tokantrano be dia be ny tokantrano miaina zavatra ohatran'izao ary tena hoe mampalahelo araka ilay fanambara tamin'ny fampidirana teo moa hoe 500 ny tokantrano izao dia misaraka daholo. Dia indraindray azany misy mpivady tsy madiva tsy maharitra herintaona akory dia efa misaraka. Izany hoe vita ny fanambadiana dia tsy maharitra herintaona akory dia efa misaraka. Dia tena mampalahelo ilay izy ary izay aloha zany zavatra tena hoe zavatra voalohany tao resahantsika. Dia ny tenin'Andriamanitra izay tiako hitarihana ny saintsika dia ny tenin'Andriamanitra any amin'ny obolana. Any amin'ny obolana fa 420 andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Obolana fa 420 andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Dia vakiko ilay izy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fahendrena no anaovana trano ary fahalalinan-tsaina no mampaharitra azy sady fahalalana no hamenona ny efitrano amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra. Teny ireo izay asiako loko miavaka kely mihitsy satria ireo teny ireo anisan'ny teny manan-danja ao anatin'ilay izy. Ny anankiray dia hoe fahendrena, ny anankiray dia hoe fahalalinan-tsaina.
dia ny anankiray dia ny hoe fahalalana. Asa rehefa mpandiniantsika izany dia rehefa tsara raha hanao trano ianao izy izy, raha nankana trano ianao dia mila fahendrena. Ary raha tianao ny haharitra ilay trano izay hatsanganao dia mila fahalalinan-tsaina. Ary raha tianao ho fenoina harena sy zavatra mahafinaritra ny efitrano amin'ny trano izay hatsanganao io dia mila fahalalana indray ianao ao anatin'izany. Somary jerevantsika kely indraho moa ry zavatra anankitelo ireo satria tena reo teny anankitelo ireo tena tiako ho haitsika tenjery mihitsy amin'ity androany ity: fahendrena, fahalalinan-tsaina ary fahalalana. Fahendrena, fahalalinan-tsaina ary fahalalana. Dia raha zao tontolo izao no antena dia inona ny zavatra ilaina raha nangana trano. Raha nangana tokantrano dia matetika aloha valiteny dia hoe fitiavana, sexa, vola, raha zavatra anankitelo izany no anontaniana. Dia izany ny azy ny zavatra tena ngeza be. Nefa jerevantsika ny tenin'Andriamanitra teo dia tsy misy resaka hoe vola, hoe hanangana trano ianao, tsisy resaka vola izany anatin'izany fananganana trano izany. Ozy hoe fahendrenao izy izy nanaovanao ny tranonao, tsy vola, tsy fitaovana, tsy resaka hoe firaisana, fa fahendrena dia fahalalinan-tsaina dia fahalalana. Ny azao tontolo izany dia izany ny azy be dia be mihitsy ny azy ny hoe fahaizana, vola, izao izany zany ny azy ny tena ohatran'ny hoe fototra. Fa ny an'ny kristianina raha jerevantsika dia hoe fahendrena, fahalalinan-tsaina ary fahalalana. Dia somary jerevantsika izany ohatran'ny hoe hanao heviteny kely izany tsika aloha androany hoe inona avy daholo ny hevitry ireo teny ireo satria mandanja be ireo teny anankitelo ireo. Ilay voalohany dia raha hanao trano ianao izany izy dia mila fahendrena. Amin'ny teny grika izany fahendrena izany dia hoe sophia, ary amin'ny teny anglisy dia hoe wisdom. Ilay wisdom dia tsy inona fa ny hoe rehefa ampiasainao ilay fahalalana izay anananao dia izay no antsoina hoe fahendrena. Averiko tsara, rehefa ampiarinao izany ilay fahalalana izay nianaranao dia hoe fahendrena. Ohatra izany hoe mahafantatra ianao hoe tsy tian'Andriamanitra ny mandainga, dia ampiarinao izany izay amin'ny fiainanao hoe tsy handainga, dia izay no atao hoe fahendrena. Eo amin'ny fotoana izay ampiaranao ilay fahalalana azonao dia eo ianao izany no matao hoe izay no mandeha ilay fahendrena. Ary izay fahendrena izay no ilaina anaovana trano izy izy. Dia ny faharoa dia hoe fahalalinan-tsaina. Ilay fahalalinan-tsaina indray dia ilay hoe raha te haharitra izany ilay trano dia mila amin'ny teny grika izy dia hoe synesis. Izany synesis izany amin'ny teny grika ny dikany dia hoe understanding na hoe compréhension. Ary ny io amin'ny teny malagasy dia hoe fahazoana. Izany hoe azo, ohatran'ny hoe ilay tena azonao tsara izany. Misy zavatra tokony ho azonao tsara izany dia rehefa azonao tsara izay zavatra izay dia maharitra ny tokantranonao, maharitra ny tranonao raha misy zavatra azonao tsara. Dia ny fahatelo dia izao ny fahalalana. Raha ohatra ka te hamenao azy amin'ny fahatsarana zava-tsoa, zavatra sarobidy ianao izy dia mila fahalalana. Ary ny fahalalana indray amin'ny teny grika dia hoe aistesis, na hoe amin'ny teny anglisy dia hoe knowledge. Dia hoe raha mijery izao dika tamin'ny teny any amin'ny dictionnaire any amin'ny Wikipédia zao dia io zao nalaiko tany hoe information and skills acquired through experience or education. Izany hoe fahalalana, izany hoe traikefa izy izay azonao avy amin'ny alalan'ny expérience na fianarana. Io hoe mandranto fahalalana. Mianatra izany ianao dia ilay fianarana iny izany manome anao fahalalana izy, manome anao fahaizana izy. Fa iny fahaizana iny rehefa azonao tsara ilay zavatra izay nampianarina anao dia izay no atao hoe fahalalinan-tsaina. Ary rehefa ampiarinao amin'ny fiainanao izy dia izay no atao hoe fahendrena. Averiko tsara, raha tena jerevana izany izy dia ny fahalalana aloha mandeha voalohany, izay vao ny fahalalinan-tsaina, izay vao ny fahendrena. Ny fahalalana izany dia hoe misy zavatra nomenanao, na ampianarina anao, na information nomenanao dia éducation mihitsy izany na expérience dia azonao ilay izy. Rehefa azonao tsara ilay izy dia izay no atao hoe fahalalinan-tsaina. Ary rehefa ampiarinao amin'izay ilay izy dia izay no atao hoe fahendrena. Dia ireo zavatra anankitelo ireo izany no tena zavatra ilaina. Raha ohatra ianao ka tena hoe hanorina tokantrano, hampaharitra tokantrano, hameno ny tokantranonao amin'ny fahatsarana rehetra. Dia mitoy isika.
Evero ane inona ny hitatsika mba misy anankiray ndraika fa zay manankatanana ngamba zay miteny dia alao tonony koa raha zay manankatanana manankatanana zay inona ny hitatsika eo amin'ny sary. Mba misy olona anankiray vola fahazon-dalana mamily fiara. Sotra tompoko, fahazon-dalana mamily fiara. Dia fanontaniana apetrako aminareo indray dia izao, izy aminareo no efa manana permis vazava tsy permis gasy hoe efa mitondra tomobilina any an-dafy mihitsy zany izy efa manana an'izay dia ahoana avy no nataonareo vao afaka mitondra tomobilina nareo? Mba tantarao kely hoe ny any izaho manko mbola tsy manana permis sady zaho tsy mahay mitondra tomobilina. Fa ny tiako antena zany mba ahoana ny atao vao mahazo ny permis io zany raha ohatra hoe any amin'ny Repoblikan'ny Frantsay ianao no mipetraka zany, mba izy afaka mba hizara kely le traikefa kely le nataony zany ny zavatra ny aina tao anatin'izay fotoana izay. Mba misy anankiray angambany mbola mandeha mitady eto école dia manao inscription dia mameno dossier takindry zareo dia mianatra kody ao amin'ny zareo dia mipasy kody dia rehefa afaka na parallèle afaka mipasy conduite fa tsy maintsy afaka kody aloha vao mipasy examen de conduite. En gros ngamba zay. Mety maharitra frinao le izy. Miankina amin'ny tsirairay misy aingana be de 3 mois à 2 ans hainao miankina amin'ny tsirairay mihitsiny. Le code ve tsarotsarotra sa zavatra tsotsotra? Ahoana ny fahitanao an'le izy, ny fianarana an'le izy? Le code tamiko ilay izy sarotra, le code sarotra tamiko satria misy ohatran'ny piège zay. Zany ianao zany tena nianatra mafy ianao zany tao anatin'ilay izy. Fa 6 mois vao nahazo code. Misonao ny afizarana. Io zao permis de conduire io. Dia jerevy tsara fa ny permis de conduire tsy azonao moramora zany. Tsy azonao moramora zany. Zany hoe mila tena mianatra ianao mila misoratra anarana ianao mila mandoha vola ianao mila mandany fotoana ianao mila mamaky boky ianao mila mipasy examen ianao zay ianao vao avelan'ny fanjakana mitondra fiara. Zay ianao vao avelan'ny fanjakana mihitsy ianao zany hoe hitsofoka amin'io arabe io raha ohatra ka tsy manana an'izay zavatra izay ianao. Dia ny zavatra mampalahelo anefa dia izao io fanjakana io ihany no manome antsika alalana hisoram-panambadiana ary tsy zavatra takiny. Raha ny permis raha tsy diso misy azy ihany misy azy ihany takina fa tsy afaka hoe ankizy 12 taona dia aka permis. Raha ohatra zao tsika ka handeha hanambady dia matetika misy ihany aloha ny fotoana hoe zao le taona takina dia avy eo ohatrany tsy dia misy fanontaniana firy. Tsisy zavatra resaka inona akory fa dia hoe bon ivady nareo roviana ny daty tonga dia tonga ny olona misoratra dia izay dia omena ianao ny livret de famille, omena ianao zany fahazon-dalana mivady. Ary izay no mahatonga ny hoe indraindray ny tomobilina antsika ny maharitra kokoa noho ny fanambadiana. Satria ny tomobilina sy ny anona dia tena ianaranao mafy mihitsy fa ilay tokantrano zany tsy nandalo an'izay fianarana izay mihitsy. Tsy nandalo an'izay zavatra rehetrarehetra izay mihitsy. Iza no efa hoe alohan'ny hanambady dia namaky boky mihitsy aloha, nianatra mihitsy aloha, nandalina mihitsy aloha. Zero tsara fa fianarana fotsiny zao raha misy resaka diplôma zao ny fianarana dia amin'ny ankapobeny ny fianarana tsisy tonga dia omena diplôma zany fotsiny mpianatra fa amin'ny ankapobeny tsy maintsy mianatra ianao mandritra fotoana maromaro zay ianao vao omena le asa. Zay ianao vao mahazo asa teoriana efa 5 taona teoriana vao mahazo asa. Nefa ny inona moa important? Ny tokantrano ve sa ny asa? Ny tokantrano ve no zava-dehibe sa ny fiara? Ary tena mandinika tsika ny tokantrano ny zava-dehibe. Dia hitantsika amin'izany hoe tsy ampy mihitsy
le fahalalana tsy ampy mihitsy ilay farany tantsaina ary tsy ampy mihitsy le fahendrena fa tonga dia manambady fotsiny ny olona zany am'izao fotoana zao ary zay ny tena olana mandranto fahalalana ianao momba ny fanambadiana mila an'izany tsika mila mahazo tsara ianao ilay zavatra zay ianaranao ary mila mampiara zany ao eo fiainanao raha te anangana tokantrano maharitra sy mahafinaritra ary zany mahatonga ny tokantrano am'izao fotoana zao simba satria raha ny tena marina tsy ampy an'izay le hoe fahalalana zay le tanora tsy ampy ny fahalalana inona marina moa zany atao hoe tokantrano inona marina moa zany atao hoe fanambadiana ary na de indraindray aza misy olona koa mety hoe mianatra fa tsy mahazo ninenina io zany le farany zany hoe tsy azo ny tsara hoe inona marina tena ambara soratra masina mety miofana ihany izy fa hoe tsy maintsy miofana ozy izy pastera fa indroa intelo miofana de miofana ihany izy de rehefa vita zay fiofana zay de neo fifanana raha ohatrany tsy tena concentré fa mbola variana mieritreritra zavatra be deaibe de dia zay tsisa le farany hitatsaina eo amin'le fampiarana am'izay anao zay tiany atao fotsiny am'izay de tsy gaky tsika raha ohatra ka simba le izy toy izy ho teny io efa niteneniko tany am-piandohana io fa tsy haiko izy mba afaka mila ny teny io osy atoko fa efatra teny io ringana ny io kosa izy noho ny tsy fisiny fahalalana izy tsy miteny ringana ny oloko noho ny tsy fitian'ny fitiavana fa noho ny tsy fisiny fahalalana de izay ny tena mahatokatokatra maro simba sy potika nisy pastera ihany anankiray tany Tandranomasina de 7 volana ny fifanana mariazy tao aminazy 7 volana ary ao anatin'io 7 volana io dia ampianariny tsara mihitsy zany hoe omeny an'le fahalalana le information zany omena rokely tsara mihitsy alohan'ny idiran'izy rokely amin'le sehatry ny fanambadiana ary nahavarina dia zao be dia be tsy tonga hatramin'ny farany ny saraka teny am-piandehanana tsy nahatratra an'le 7 volana satria reny zany tena nahafantatra efa izy ty ohatran'izany ary tsy mety miaraka zany tsika senao ty tsy tafaraka zany ty raharamangy ty de ny saraka ary tena possible zany satria rehefa fantatrao ilay zavatra rehefa tena mazava tsara aminao izy zany hoe tsy vitako ny apatra an'izany tsy haiko natateraka zany hoe tsy mety ty olona ty na hoe tsy mety zao zavatra io de eo am'izay zany any zany de mba tokony ho hita le izy fa ny olona de reo anatin'ny 5 taona tsika na izaratra hatran'izany ao anatin'ny 5 taona tsika ao tsika vao tena manomboka mianatra de ao anatin'iny fotoana ianarana iny am'izay fanjevo mihitsy satria ao vao manomboka mahita hoe ahoana izy zany haika misy ohatran'izao de manomboka ny fanjevo tsy ampy zany ary tena tsy ampy zany le fahalalana ary zay ny tena zava-dehibe amin'ity fotoana tsika androany ity hoe mianatra zany tsika de ataovy azo ao tsara de avy eo koa nefany mila ataonao pratika le izy sao de mila ataonao pratika le izy raha vao tsisy zany ny fahalalana de tena tsy misy tsy mandeha am'izay aloha na am'izao fotoana zao ny olona tsy hitady an'izany hoe fahalalana zany mihitsy raha andehanam-bady fa zavatra voalohany indrindra jerevana de ny bika sy ny tarehy tsara tarehy ianao zany mantsy zany alaiky vady ianao any amin'ny ray aman-dreninao amin'ny herin'ny sabotsy tsisy fahalalana tsisy nenenina fa tonga de atao hivady indraindray raha moa ny sasany ohatrany hoe accident zany zao be deaibe malaza ny tanora zao tena miresaka ny tanora tsara androany fa mitako misy tanora mbola tsy manambady maromaro accident fotsiny de tonga de lasy zao de hoe be vokany ohatra fa ahoana ianao ny rain'io tsy maintsy ampakarinao ohatra de ahoana dahoara tena zay ny antony anambadiana de lasa am'izay de tsy maintsy mandeha mivady de mandeha nyresaka de tsy ampy fahalalana mihitsy zany androany tena te anositra atsika mihitsy andalina zavatra kely any no resantsika eto androany fahalalana kely any no zaraiko amintsika eto fa tena important fahafantarantsika fa rehefa tsy azonao tsara le zavatra zay idiranao de hanaonao foana fotsiny ianao ao anatin'ny tokantrano eo ary zay manko hoe ringana ny olona noho ny tsy fisin'ny fahalalana sy ny tenin'Andriamanitra ozy tsy zany nahitana ny fahalalana io aizany misy an'io fahalalana io arany any amin'ny filozofia ve filozofia zao tontolo zao tena manana filozofia zao tontolo zao asa Platon tsy fantatro izavy ny karazana filozofa malaza izay samy manana ny teoriany am'izany atao hoe tokantrano sy fanambadiana zany ary samy manazela zainy daholo zany filozofia isan-karazany zany any amin'ny fianarana ve any amin'ny éducation ve nahazonao le fahalalana momba ny fanambadiana sy ny tokantrano tsy azonao any am-pianarana zany fa marobe ny olona
mianatra fa tsy tafavoakany amin'izany mihitsy. Any amin'ny fahendren'ny Ntaolo ve hoe tena mila ny fahendren'ny Ntaolo tsika, atao bokin'ny Ntaolo ny jerevana. Raha mamaky ny bokin'ny Ntaolo tsika dia tena haritra tokoa ny fanarazonao tsara. Raha fantatrao tsara, raha ampiarinao mihitsy ny fahendren'ny Ntaolo dia tena maharitra ny tokantranonao. Mety misy amin'ny ampahany ihany zany mety misy amin'ny ampahany ihany zany. Any amin'ny lalam-panorenana ve, any amin'ny bokim-panjakana ve, ny fanjakana ve no mampiafantatra antsika hoe reto avy ny zavatra tokony atao mba hampaharitra ny tokantranonareo. Any amin'ny fanatontoloana ve, ny internet ve, ny Facebook ve, ny YouTube ve, any ve no mandray ny fahalalana izay ilainao entinao miatrika ny fiainana tokantranonao sy ny fanambadianao. Any amin'ny moral sy ny kolotsaina ve, zao toy izao manana ny ataoko hoe ny tendanceny, manana zavatra voizina izy ary manana zavatra hoe izao indray zany zao ny zavatra vaovao amin'izao fotoana izao. Dia any amin'ireny ve tsika no mitady ilay fahalalana? Aiza no ahitantsika ny fahalalana io? Aiza? Mba te hanontany kely anareo, aiza no mety azotsika ny fahalalana io? Resaka fahalalana tsika teo tamin'ilay tenin'Andriamanitra vakiana teo oabolana teo, fa aiza no ahitana ny fahalalana io raha ny eritreritrareo? Tsy haiko tsara azafady ve? Ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny soratra masina. Io ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ta lampe est comme une lampe, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Salamo 5:5. Zany hoe ny teninao izy no fanilo ny tongotro ary manazava ny lalako. Manazava ny lalako. Ny tenin'Andriamanitra zany ny valiny. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika tsy maintsy miverina. Ary raha vao tsy mandalina nyity tsika, antony misy ny secret, antony misy zavatra raha vao tsy mandalina nyity tsika dia sahiran-tsaina zany tsika. Izay aloha zavatra tsara fantatsika. Lesona voalohany zany dia izao. Raha mijery tsika ny tenanao, zany raha niezaka hijanona ato amin'ny Genesis fotsiny. Amin'ny ankapobeny zany dia hijanona amin'ny Genesis zany amin'ny fanazavana izay ataoko. Fa hiverina kely amin'ity aloha, ianao izay manaraka an'ity vidéo ity, ianao izay manaraka an'ity fampianarana ity, tena resy lahatra ve ianao fa ny tenin'Andriamanitra no azonao antoka fa ao no misy ny fahalalana izay andraisanao ny fampianarana tokony ho azonao tsara sy ho ampiarinao, azahoanao tokantrano maharitra, mirindra, manorina ilay tokantrano ary azonao mana-tokantrano, tena hoe misy fafinaretana izy teo. Mahafinaritra zany. Mila mametraka zany fanontaniana izany tsika aloha. Fandrendremako tsika rehefa tena mandeha ny fotoana ajotsika za aloha pastera tsy dia fa nena ny faharesen-dahatra. Tsisy idiran'ny faharesen-dahatra ao mihitsy. Ny pastera ny conviction ako dia izao. Na hoe pastera ny eritreritro dia izao. Ny pastera nisy olona ny teny ohatran'izao tarianao. Ny hoe pastera ny taizananay, ny ray aman-dreninay pastera ohatran'izao. Zany raha ny tena te hametraka ny fanontaniana mihitsy ny aloha aminao hoe resy lahatra ve ianao fa ny tenin'Andriamanitra no hanovozantsika ny fahalalana. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika no maka ny bazy, fa raha vao tsy resy lahatra amin'izay aloha ianao afozana hoe ny pastera ankoatra ny tenin'Andriamanitra dia tiako ny eny afaka manampy zavatra isan-karazany tsika, fa ny tenin'Andriamanitra no ambony indrindra. Tsisy tokony mihoatra ny tenin'Andriamanitra ny fahalalana rehetrarehetra. Ka raha misy fahalalana mihoatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy raisitsika izany. Fa ny tenin'Andriamanitra zany tokony fahalalana faratapina izay raisitsika. Dia raha ohatra ianao ka tsy resy lahatany amin'izany dia sarotra ao aminao zany ny hain'ny fanazavana toyandreto, satria ny toyany ny prinsipa izay hoentiko eto dia prinsipa miainga avy amin'ny soratra masina daholo. Prinsipa miainga avy amin'ny soratra masina daholo. Fa mila manaiky aloha ianao androany hoe za zany tena manaiky fa ilay fahalalana izay ilaiko anorenana tokantrano, ampaharitra ny tokantrano, ahatonga fahafinaretana ato ny tokantrano amin'ny efitrano izy dia isy an'ilay zava-tsoso fahafinaretana dia ny tenin'Andriamanitra zany no loharano angalantsika anio amin'ny maha-kristianina antsika. Dia lesona voalohany raha mijery ny Genesis tsika dia izao hoe Andriamanitra nanorina ny fianakaviana na hoe ny ankohonana. Andriamanitra no nanorina ny fianakaviana na ny ankohonana. Dia rehefa jerevantsika dia
Any amin'ny Genesis sao tsy raha mahita any amin'ny Genesis toko faharoa dia mahita antsika fa Andriamanitra nahary aloha zany zao rehetrarehetra zao. Biby sy ny zava-mananaina rehetra sy ny zava-maniry sy ny rehetrarehetra dia avy eo izy namorona any olombelona izy, namorona ny Adama izy aloha. Dia avy eo rehefa teo i Adama toy izay tsy tsara raha ireny lafa anaovako fahady-saza ho azy izy dia nanamboatra ny Eva izy avy tamin'ny Adama dia nampikambana andreo. Dia avy eo miteraka reo zany asan'Andriamanitra mihitsiny zany no nanorona ilay tokantrano, ilay fianakaviana voalohany. Zay aloha zany hitantsika raha amin'ny Baiboly zany jerevantsika. Ary io misy an'io sary kely io ambany eo dia io sary io dia midika hoe amin'ny teny anglisy izy manufacturer, zany hoe constructeur. Andriamanitra zany io ny icône nanao hoe manufacturer zany. Asa raha hitantsika ohatra misy sarina le ampovoany kely io zao raha mijery amin'ny telefôny tsika dia io zany atao hoe option io. Zany hoe ny manufacturer zany ny olona nanamboatra nanorona ilay fianakaviana no mahalala ny option rehetrarehetra momba ny atao hoe fianakaviana zany. Raha tena te hitady ianao zany hoe ahoana mampandeha ny fianakaviana zany dia Andriamanitra zany mahalala zany rehetrarehetra zany. Izy no nanorona azy. Izy na tsisy olombelona namorona ny tokantrano sy ny fianakaviana zany fa Andriamanitra nanorona an'io ary izy ny manufacturer an'io. Inona indray no hitantsika eto? Mba mankataka olona anankiray indray mba hanazava kely inona ny sary hitantsika eto. Manangan-tanana hoe izay mba afaka hiteny. Tojo Andrianarijaona. Notice d'installation, mode d'emploi. Ahoana mazava kely ilay sary azafady? Mba hazava kely ilay sary. Hoe misy olona maninona io? Misy olona tokony monter aérobot io dia tokony andefana azy izy dia tsy maintsy mamaky an'ilay mode d'installation mba ahafahany mampandeha an'ilay appareil. Zay mihitsy ilay izy. Mbola mivalia aza mbola tapahana aloha tanitrina aloha. Avy aiza io boky kely io? Avy any amin'ilay constructeur. Dia inona mety hoe content, inona mety hoe zavatra voasoratra ao anatin'io boky kely abeny. Azafady fa tapatapaka. Inona no mety hoe votoatiny ao anatin'io boky io? Ay, misy ny toromarika hoe zao no fomba fametahana anazy. Misy lamina zany ao mba hampandehana tsara dia misy koa ny conséquence hoe misy fampitandremana koa zany ao hoe tandremo fa raha zao dia mety misy tsy mandeha io na zao mety misy danger zany. Tsotra. Zay mihitsy ilay izy. Ao anatin'io koa no misy ny garantie. Any faraparana akoatra ny fanazavana zany hoe ohatr'izao ny fampandehanana an'izy io, ohatr'izao ny fandefasana an'izy io dia any faraparana koa izy io misy resaka garantie. Ary ny resaka garantie dia ny hoe azonareo rehefa nahita an'ireny soratra iny hoe io zavatra io raha sokafanao, raha omenao olon-kafa manokatra anazy dia tsy miantoka an'io intsony izay izy. Azonareo rehefa nahita an'ireny soratra ireny ao anatin'ny notice na hoe mode d'emploi na ilay boky kely iny no misy an'izay zavatra izay. Zavatra tiana tokavana amin'io dia ny hoe ohatra hoe Andriamanitra nanorona. Ianao aloha mila mamantatra izay hoe ny tokantrano dia Andriamanitra nanorona azy. Mihitsy ny namboatra azy. Ny dikan'izay zany ny boky kely, ny mode d'emploi tsy anao mihitsy zany hoe zany dia anao ohatr'izao hoe tokantrano. Tsy tonga dia tsy mandeha io robot io raha vao ilay olona manao mais tonga dia mipoaka. Fa tsy maintsy Andriamanitra mihitsy no mamorona an'ilay izy. Ary io tokantrano io zany rehefa misy problème io, aza hoentina etseroa zany sokasokafan'ny olona. Fa tsy garantie intsony io raha vao entina etseroa. Tsy garantie an'io. Hoe tika any amin'ny psychologue, izy fa ilay psychologue raha olona ifany telo ny sara-parabadia. Any amin'Andriamanitra anao no mitondra ny tokantranonao. Any amin'Andriamanitra anao. Andriamanitra dia manana mihitsy ny fotoana hoe hamaky an'io. Za misy fotoana misy olona miana an'ity montre ity tamin'izaho tany Allemagne. Ary tena lany fotoana hoe ahoana no mampandeha an'izy ity.
miarégli zany motravo fa miréglé an'le izy tena sahirana dia aveo nefa rehefa hitako le boky kely manazava an'le izy le zavatra tena tsotra kely mihitsy rehefa manaraka an'le toromarika mena eo anao hoe zao fotsiny le izy zay le mahatokana hoe rehefa azonao le information azonao tsara rehefa anita-tsaina ampiarinao le izy dia milamina zavatra rehetrarehetra rehefa ohatra ka raisitsika le tenin'Andriamanitra ka tena hoe azotsika tsara hoe zao zany ny avaran'ny tena dia manaiky anatanteraka an'iny ianao dia mandeha io zavatra io mandeha io ary zany mahatonga tokantrano tsy mandeha satria mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika ahoana marina moa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny resaka rehetrarehetra amin'ny fanambadiana io zay ny lesona voalohany Andriamanitra mihitsy aloha ny tompony mode d'emploi amin'Andriamanitra raha vao misy zany ny olana dia efa miverena anao amin'ny constructeur fa izy ao aminao izy miaraka aminao izy ary tena misy boky azavaina aminao foana izao indray ohatran'izao dia ohatran'izao dia ifampiaranao azay no azahoanao fahendrena. Ny faharoa dia izao lesona faharoa ny fianakaviana no fikambanana voalohany indrindra naorin'Andriamanitra important zany raha mijery tsika dia ny fikambanana voalohany indrindra naorin'Andriamanitra dia ny fianakaviana tsisy io zany fikambanan'ny Damaseva dia avao dia niteraka zareo dia efa lasa ankonana anankiray reo zany ny fikambanana voalohany indrindra tsy nisy association mihitsy hoe vao tonga teto ambony tany Andriamanitra hoe association des anciens na association zone ndao atsangana voalohany tsy nisy fa ny fianakaviana ny zavatra voalohany indrindra ary ny tsy fahaizantsika zay dia fatal ny tsy fahaizantsika zay fa mahita anao zao dia zavatra be dia be ny hitantsika eo misy saroky be dia be eo mangataka olona anankiray mba zavatra anankenina zany fa inavy tonoany fotsiny aza miteny hoe izao ny voalohany fa tonoy fotsiny inavy ny hitanareo mba manankatanana hoe izy afaka mahiteny inavy daholo reo zavatra hitanareo reo na hoe tsy voatery hitanareo daholo izy rehetra efa hoe raha misy tsy hainareo dia izay hainareo fotsiny tonoiny hoe reto sy reto avy ny haiko na isa vola resaka finoana fianakaviana institution dia teknôlôjia dia nisy voatonona ve tesa nisy voatonona daholo nisy tsy voatononao teo tsy haiko le sokatra raha io tsy haiko iza mahay an'io le finoana aloha ohatra ny tsy tena hoe zay aloha le hevitra tiana tokavana amin'ilay anankiray kely io le fiangonana i lova soa ina zafady tena kely fotsiny hoe le fiangonana kely bitika no tsy voatenina isatena dia misy an'ilay soratra anankiray io zany mbola tsy voatonina koa tsy hitako le manankatanana izy manankatanana tonga dia tonoiny azafady fa tsy hitako le tojo tsy anaran'Andriamanitra io amin'ny Hebreo zay mihitsy iahina io anaran'Andriamanitra zany Andriamanitra vola le vola zany azazany hoe asa teknôlôjia fiangonana ny institution ny fanjakana ny fianakaviana dozy atsika tamin'le lesona teo hoe ny fianakaviana no fikambanana voalohany indrindra dozy hoe ny alohany ny fianakaviana ny fikambanana zany hoe mialohany nisy ny fiangonana dia nisy aloha ny fianakaviana zay aloha zany ny dikany mialohany nisy ny fanjakana sy ny institution dia nisy aloha ny fianakaviana mialohany nisy ny vola tsy mbola nisy akory zany vola zany tamin'ny andro Damaseva hoe voatonga izy dia efa nisy vola teo fa nisy banky tsy mbola nisy banky mihitsy fa fianakaviana aloha no nitsangana dia rehefa nandeha ny tadionina vao nitsangana izany banky zany reny tororesaka Facebook Instagram sy ny zavatra be dia be reto efa taty aoriana daholo fa fianakaviana ny voalohany indrindra
Ary rehefa tsy haitsika ny manavaka azy hoe ny fianakaviana ny voalohany fa tsy ny asanao, ny fianakaviana ny voalohany fa tsy ny fiangonanao, ny fianakaviana ny voalohany fa tsy ny fanjakana, ny fianakaviana ny voalohany fa tsy ny findayanao, dia micompromettre ny plan an'Andriamanitra tsika. Misy anankiray ihany io ambony ao hoe Andriamanitra hoe iainona. Raha mijery ny tena voalohany aloha alohan'ny sy ny Adama sy Eva koa dia hozy izy ny Genesis toko voalohany ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Zay ny toko voalohany andiny voalohany raha tena jery zany ny voalohany dia Andriamanitra. Aorianan'Andriamanitra zany dia ny fianakaviana. Dia efa taty aoriana vao nisy ny fiangonana. Be dia be ny za manokana zao nandrina pasteur efa elaela ihany tamin'ny 2013 nivoaka mpianatra fa tena tsapako hoe nandritra ny taona maro dia ny compromettre zany atao hoe fiangonana sy fianakaviana zany. Mieritreritra hoe ny fiangonana no important, tsy hoe important fa hoe tokony voalohany. Fa tena diso ianao ary raha ohatra ka ny fiangonana no ataonao voalohany fa tsy ny fianakaviana dia ilay planin'Andriamanitra mihitsy ny diso. Ny fianakavianao aloha, ny fianakavianao aloha zay vao ny asa-piangonanao. Fa misy any tenin'Andriamanitra manko ny fampietretana antsika zany izy hoe ianareo lehilahy hozy izy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nalorany tena ny hamonjy azy. Iny andika zany ianareo lehilahy dia tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny vadiny. Ny anarana vadin'i Kristy dia madama eklesia. Zay ilay grika hoe fiangonana eklesia ny vadiny. Toy izy zany n'Andriamanitra manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo fa i Kristy koa tia ny vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny vadiny. Fitsy ny teny hoe ianareo lehilahy tiavany vadin'i Kristy. Aza makaratra ny vadin'olona. Vadin'i Kristy ny fiangonana fa tsy vadinao. Ianao manana ny vadinao. Tiava hozy izy ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny vadiny. Fitsy ny teny hoe ianareo lehilahy tiavany fiangonana. Ary raha tsy mahatakatra an'izany tsika dia indraindray tsika mijangajanga. Mieritreritra hoe ity fiangonana ity ny vadiko dia ny asan'Andriamanitra ny vadiko dia ity ny ambony fianakaviako dia zao. Io fiangonana io mampijaly io. Vehivavy mampijaly be io. Sahirantsaina amin'io ianao. Mikorotana amin'io ny tokantranonao. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra efa simba tamin'izany. Raha vao tsy haintsika mametraka ny priorité antsika, azany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy izy tsy mamelona ny azy, indrindra ny ankohonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Raha vao tsy ataontsika priorité ny fiangonana, indraindray ataontsika ny namana, ny fianakaviana azafady, ny namana no ataon'ny sasany priorité, ny asany. Be dia be ny fianakaviana potika satria tsy mahay mametraka ny priorité. Raha mpianakaviana mieritreritra fa mitondra vola dia efa izay ny zava-dehibe atao tokantrano. Ny fianakavianao. Tsy hoe za rehefa mitondra ny asako. Ka rehefa tsisy any pasteur ny vola ka ahoana raha vao tsisy ny vola dia inona ny iveloman'ireo ao? Tsy maintsy ny asa aloha mandeha voalohany. Raha vola ny mampahatra ny tokantrano tsy ny sarako Bill Gates. Tsy ny sarako Bill Gates sy ny vadiny. Fa tsy mandeha amin'ny vola io. Tsy mandeha amin'ny vola io. Ataovy priorité ny tokantrano, ny fianakavianao. Aza apetraka mihitsy zany hoe ino tsy teo. Indray manko tsika zao ny olana. Ny fanjakana zao ny fanjakana zany efa taty aoriana zany. Efa taty aoriana zany fanjakana zany. Dika zay tsy ny fanjakana no hamaritra atao hoe fianakaviana. Fa ny fianakaviana no mamaritra namaritra no miteraka ny fanjakana. Ny fanjakana dia zavatra efa vokatra. Amin'izao fotoana izao lasa ohatran'ny hoe ny fanjakana zao mitady zao ny atao hoe fianakaviana. Tsisy idirana mihitsy fa efa Andriamanitra efa nametraka an'izany tany am-piandohana dia ny anjarany zao dia ny manaiky hoe zao zany atao hoe fianakaviana. Zao aza afangaro mihitsy hoe Andriamanitra sy ny hoe fiangonana. Andriamanitra ny voalohany. Fa ny fiangonana aty aoriana zany mbola mandeha aloha ny fianakavianao. Mandeha aloha ny tokantranonao. Za moa fantatra pasteur miteny izao mihitsy izy manao hoe raha ohatra ozy ianao ka marary ho faty ka miantso amin'ny telefona ianao hoe pasteur eto am-bavaka fa marary ho faty ka amin'iny fotoana iny ozy izy ny vadiko miantso anay ihany koa dia any amin'ny fadevenana antsika mifankahita ozy. Satria ny vadiko ozy izy ny prioritéako, ny ankohonako ny prioritéako. Ary rehefa ao anatin'ny tokantrano ianao no tsy milamina dia efa tsy milamina zavatra rehetra fasady daholo fotsiny sisa ny ambiny.
ary zany mahatonga ny hoe indraindray ny olona sasany ny vona fatarana ny azo ao anatin'ny tokantrano jerevo manahoana tsy ny asa fitorina ataonao de fa manahoana ny fifandraisanao amin'ny tokantranao mivadinao amin'ny zanakao manahoana zay ny tena ao ny ahitana ny voa hoe ty olo ty hoe tena miaina le maha-kristianina azy sa zavatra ty ivelany fotsiny tena zava-dehibe io rehefa tsy atsika zany zay ny voalohany teo zay le izy teo ny tokantrano zay vao ny fianakavianao no zay vao ny asanao fianakavianao no zay vao ny telefonanao mahafantatra olona zao de za pastera izy mijaly be fa mivadiko misorako n'Andriamanitra fa mivavaka izy fa rehefa mivavaka izy de ny problème de izao lasa tena connecté foana izy mijery toriteny amin'ny internet de izy izy ohatrany hoe malina be amin'ny fivavahana lina be amin'ny fivavahana izy fa tena tsy isy tokantrano vanina tso zay satria eo foana izy vao maraina de eo amin'ny firanana de eo amin'ny atoandro de eo de mijery toriteny de mentoa de tsy isy tokantrano vanina tso mihitsy de variana fotsiny eo de ndraiky sasany mandeha makany amin'ny asa am-piangonana zany de ny tokantrano tsy mandeha amin'izay loany de tsy mety zany fa raha jerevantsika de ny fianakaviana aloha voalohany indrindra naorin'Andriamanitra zay izy vao namorona ny zavatra rehetrarehetra lesona fahatelo de voatsika hiditra pôzy kely de anao fanontaniana reo satria lesona anankivalo manko no resantsika eto ambany ny fianakaviana de teraka avy amin'ny fikambanany lahy ray sy vavy iray raha ny Genesis zany jerevantsika de teraka avy amin'ny fikambanany lahy ray sy vavy iray teo zany Adama aloha zany teo izy ny Genesis toko faharoa de ny faharoapolo hoe de nomendra lehilahy de nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby dia rehetra ozy izy nefa tsy hita zay vady sahazandra lehilahy nalefa teo amin'ny Adama teo daholo zany ny biby rehetra rehetra fa tsy nahita hoe iza ny vady sahaza ho azy tsy tanteraka mihitsy tsy nisy mihitsy zany le hoe anko le fianakaviana zany tsy nety mihitsy fa rehefa tonga efa de zay am'izay vao nandeha am'izay hoe nandao ny ray sy ny reny ndray kambana amin'ny vadiny de noforay izy ireo na hoe izy roa zany io koa zany zavatra nikeza be tokony raisitsika hoe lehilahy ray de vehivavy ray no nakamban'Andriamanitra izay no atao hoe miteraka ny fianakaviana na hoe ny tokantrano de izy ny tenin'Andriamanitra ny Genesis toko faharoa amby roapolo ary ny taola tehezana zay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny lehilahy de nataony vehivavy spiako kely hoe nataony dikan'io nataony io de hoe Andriamanitra mihitsy zany manao ny olona anankiray hoe ity ataoko vehivavy zay ny dikan'ilay izy zay zany azotsika azy Andriamanitra mihitsy manao hoe izy mihitsy nanao hoe tia natao fa tsy hoe efa teo efa vao nietrehitra hoe za ty moa zany lehilahy sa vehivavy tsy teo efa vao nietrehitra hoe inona moa zany ny genre metimety amiko fa Andriamanitra mihitsy ny nanao anazy hoe ianao dia vehivavy nataon'Andriamanitra vehivavy izy ary zany ny problème ny olona amin'izao fotoana zao tsy mety manaiky ny nanaovan'Andriamanitra azy io tsy resaka ren'le hoe homosexualité san'ireny any fa naorisantsika rehefa avy eo io fa na do anatin'ny tokantrano raha manana andraikitra hoe ny lehilahy de zao no nametran'Andriamanitra azy ny vehivavy de zao no nametrana raha fa tsy mahay manaiky ianao hoe izao zany nanaovan'Andriamanitra de efa tsy manaiky ianao ny identité anao any manomboka le problème isan-karazany nataon'Andriamanitra mihitsy hoe ianao de nataoko ho vehivavy ozy izy dia nentina teo amin'ny raha lehilahy izy rehefa avy eo tsy nisy choix mihitsiny Eva zany hoe za kontraka ohatrany tsy metimety amiko fa alao tapahako ny voloko de anona de fa zao lehilahy am'izay nanaov'Andriamanitra hoe nataony vavy de nataony vehivavy zavatra faharoa koa de no hoe ary noho izany ozy izy lehilahy de anaony ray sy ny reny kaikavana amin'ny vadiny de ho noforay ihany ireo io any amin'ny Matthieu de naverin'i Jesosy ho teny io de izy manao hoe ary ho noforay ihany izy roa anankiroa zany ny fanambadiany tokantrano tsy ao anatin'ny fanambadiana kristianina mihitsy zany tsy ao anatin'ny fomba kristianina mihitsy hoe lehilahy ray de vehivavy anankiroa na hoe lehilahy ao anatin'ny soratra maty izy nareo ka ao amin'ny baiboly misy ry Davida nanambady anakeniny ry Solomona naharivo ny vadiny zay rehefa tsara daholo zay rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ka nanao an'izay rehefa profesan'izay fa niteraka angano tao amin'ny fiainany daholo zany korotana daholo le izy zany hoe natany fotoana de hitany hoe tsy mety le izy de rehefa tonga taty amin'ny Matthieu de Jesosy Kristy tena niteny hoe fa maninona raha ozy izy nomeny Mosesy na fampisaoram-bady zay sotrany hoe namafisany fonareo izy fa raha ny sitrak'Andriamanitra hatrany am-boalohany
dia zay nahara zay hatramin'ny voalohany dia raha azo lahy sy vavy dia zay. Ny antsika kristianina zany aloha ninninona ezaka ataony zao tontolo zao, ninninona faharesina zao tontolo zao tsika ny anay aloha dia lahy sy vavy ny anay ary ny anay dia anankiroa ihany. Ao anatin'izany ny fampirafesana. Ny fampirafesana zao amin'izao fotoana izao dia fa zavatra tena ohatran'ny hoe zavatra hoe tsy maintsy manana vady kely kosa pastera faiza kosa dia hoe miaritra madame Marie fa mba misy vady kely, vady tsy ny rano, tsy haiko avy ny anaran'ilay izy za mihitsy azay manao ka mahalala ny deuxième bureau, tsy haiko hoe maîtresse, misy anarany be dia be mihitsy ilay izy. Tsy ambaran'ny tenan'Andriamanitra fa raha vao ohatra ka tsy ilay fahalalana avy amin'Andriamanitra ny ampiarinao dia aza taitra mihitsy ianao raha mikorotana ny tokantrano. Raha vao tsy ilay fahalalana avy amin'Andriamanitra ny ampiarintsika, potika mihitsy amin'izao fotoana izany atao hoe fianakaviana izany, potika. Satria ny fanjakana ny tea metraka hoe zao atao hoe fianakaviana. Na lehilahy sy lehilahy raha miaraka tsy problème zany fa efa fianakaviana izany e. Na efa Andriamanitra no namorona an'io isika tany am-piandohana. Ary ny dikan'izay dia zao izy no manana ny fahefanan'io ka izao no nanaovany azy hoe lahy sy vavy. Zay no atao hoe zay vao teraka ny zaza. Raha misy lehilahy anankiroa miaraka ao na hivady mandritra ny 20 taona raha tsy hiteraka izany ireo. Tahaka izany koa ny vehivavy. Na hivady mandritra ny 20 taona raha tsisy zaza hivoaka izany mihitsy ao. Na dia misy tanin-jaza anankiroa dia jereva fotsiny raha tanin-jaza anankiroa. Raha vao tsy misy lehilahy. Nefa dia izany nambaran'izao tsisy izany pastera fa afaka io anie amin'izao efa mitady makany amin'ny banky izy dia mividy sperme. Dia lasa misy olona anankitelo indray izany tafiditra anatin'ilay izy. Roa ihany. Roa ihany ozy izy no ikambana. Ikambana amin'ny vady dia ho nofo iray any izy roa. Zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra dia mila manaka an'izay tsika. Ampiaro fotsiny ilay izy. Zao nambaran'ny soratra masina dia ampiarina fotsiny izay. Dia rehefa vita izay dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Zava-dehibe izany tiavana. Zava-dehibe izany ary mila tena hoe diniantsika ilay izy. Nentina teo amin'ny Adama daholo izy ny olona rehetra fa tsy nitanety mihitsy izay nety taminy. Fa ny vadiny ihany no tena nety taminy. Nety tato fa tsy nety taminy mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Ilay anankiroa ihany izany ny idéal fa ny ankoatran'izay izany efa ohatran'ireo rajako, tsy avy izay nentina teo ny hippopotame angamba nentina teo koa ny rajako, ny liona, tsy mety. Raha vao ankoatra ny vadinao dia efa rajako. Tady tio izay raha vao ankoatra ny vadinao dia efa rajako. Efa tsy izy. Efa tsy mety. Fa ny nataon'Andriamanitra dia io nomenanao io ihany no hitambaranao io ihany no raisanao dia raha milamina izay dia milamina daholo ny zavatra rehetra fa akorotantsika ilay naharin'Andriamanitra azy. Dia lasa sahirana be ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, tsisy intsony ny fianakaviana ary any aoriana any tsisy intsony izany atao hoe fianakaviana izany. Andriamanitra nakambana azy lahy dia vavy dia mitambatra anatin'ny fianakaviana. Amin'izao fotoana izao misy ny olona tsy miraharaha izany hoe tambatra fa dia concubinage fotsiny satria izany izao malaza. Miaraka mipetraka fotsiny izay fa mifankatia be izay roa dia ato izay dia vadivady ato izay dia izay koa nefa union libre any anay pastera fa izay nefa efa taon-jato faha 20 izao fa pastera koa ity mbola miverina any amin'ny andron'ny dadabe Adama sy Eva ihany. Ie, taon-jato faha 20. Fa ilay taon-jato faha 20 namoaka lalam-panorenana vao tamin'ny oviana. Izany hoe nanorenanao ny fiainanao, lalam-panorenana vao nividiana vao 4 taona tarihana amina tarih. Ny antsika dia ilay tena lalam-panorenana izay efa navoaka an'Andriamanitra tany am-boalohany mihitsy. Izay ihany no tazomintsika. Fa tsy ny zavatra izay avoaka an'izao tontolo izao aty afaraparana izay voizina mafy, enjehina mafy amin'izao fotoana dia izay no lasa filimina sy tendansa iainantsika. Izay ambaran'Andriamanitra ihany. Hiditra amin'ity tsika rehefa avy eo tsara raha irery raha lehilahy. Zareo aiza koa ry pastera diso io. Io mihitsy nisy. Resantsika rehefa ho fa dia misy fanontaniana aloha nareo par rapport amin'izay zavatra noresahana teo izay. Izay manana fanontaniana angamba dia manangan-tanana dia raha tsisy dia manohy aloha. Ivola. Manda fanontaniana kely anankiroa pastera par rapport amin'ilay fampianarana teo aloha teo. Ny voalohany amin'ilay resaka hoe ny tokantrano aloha vao ny fiangonana
Dia ahoana indray zany le amin'le resaka hoe katsao aloha fanjaka sy fahamarinana dia hanampy anareo za rehetra izany. Satria marina hoe raha tena jerena zany le izy, raha tena hoe realista mijery an'le izy dia ohatran'ny hoe contraire an'izay mihitsy indray izay zavatra izay. Izay aloha ny fantaniako voalohany. Dia fantaniako faharoa le niteny ianao hoe fianakaviana. Dia niteny indray pastery ankonana. Amiko le izy ohatran'ny zavatra anankiroa samihafa satria le fianakaviana ohatran'ny hoe ngeda be mihitsy ny tantina, tonton, dadabe, bebe sy ny sisa. Dia ny ankohonana le ao an-tokantrano. Dia iza zany le ataon'ny pastery référence eto le hoe le important le ao an-trano ve sa ianao ve zany mila miasa saina amin'ny olona rehetrarehetra hoe izay momba ny tantina, tonton. Tsy haiko raha izay le fanontaniako, misaotra tompoko. Le fantena farao aloha valiko voalohany hoe le famille izy, le famille io zany dia le ankohona aloha zany tena resahantsika eto. Tsy tonga dia mieritreritra hoe fianakaviana teraka tompoko azo ao, tsy izay fa le fianakaviana aloha resahantsika eto le hoe le ankohonana, le famille zany no tena resahako eto, fa le voambolana ampiasaiko mety miovaova. Ndrindray mety mampiasa ankohonana, ndray mampiasa fianakaviana, ndray mampiasa fa le tokantrano. Dia izay aloha zany resahantsika eto aloha fa tsy mbola mivoaka makany amin'ny tantina sy tonton antsika aloha. Ny faharoa dia mahakasika hoe matotoko fahaenina andimy fahatelo amby telopolo hoe ahoana ary zany le matotoko fahaenina andimy fahatelo amby telopolo iny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ny resakantsika teo hoe ny voalohany dia Andriamanitra, dia ny faharoa zany tokony fianakavianao, ny ankohonanao dia izay vao mandeha ny zavatra hafa, ny asa fanompoana sy ny rehetrarehetra zany ety ambany sy ny asa mandrara sy ny ohatran'izany. Jerevitra katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana. Le fahamarinana dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Izy miteny hoe katsao aloha ny fiangonana sy ny asa fiangonana sy ny izay no mahatonga ny teny teo hoe aza afakaro le Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa zavatra samihafa Jesosy Kristy io hoe Jesosy Kristy dia tia ny fiangonana. Fa tsy hoe Jesosy Kristy ihany egalina ny fiangonana. Aza afangarotsika zany le izy dia raha vohatra ka afangarotsika moa izy dia lasa mieritreritra hoe za zao rehefa mankany amin'ny asan'Andriamanitra dia tia ny Jesosy Kristy zany satria manao ny asan'Andriamanitra. Be dia be ny olona manao ny asan'Andriamanitra fa tsy tia ny Jesosy Kristy akory. Fa ny fitiavanao ny Jesosy Kristy hafa, fa ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia hafa. Endrika anankiray anehoanao le fitiavan'ny Jesosy Kristy fa tsy iny akory ny atao hoe Jesosy Kristy. Raha manompo ny fiangonana aloha dia tsy midika zany hoe iny zany le Jesosy Kristy iny. Hafa le fiangonana institution sy ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra samihafa izay ataonao fa hafa mihitsy koa le Jesosy Kristy zany. Dia izay le teneniko hoe mila ahitsika tsara manavaka izay. Raha ohatra zany ka ifomaraina dia ozy izy zany manao hoe mivadiko ve aloha sa Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay mipetraka zany hoe katsao aloha Andriamanitra. Fa hoe mivadiko ve sa ny asam-piangonana dia nivadinao kosa aloha. Zay zany le izy raha vao mifoanao zany ka hoe inona ny tokony ataoko voalohany indrindra io zany an'Andriamanitra aloha. Vita ny an'Andriamanitra zay vao mandeha hoe ny ankohonako aloha. Vita zay vao mandeha ny asa sy ny fiangonana sy ny rehetrarehetra. Zay zany vao aty ambany daholo zany rehetrarehetra reny. Fa ny olona manko dia afa maditsika izy hoe mieritreritsika mafana fo be amin'ny asam-piangonana dia mieritreritsika tena tia be an'Andriamanitra dia tena manao ny asan'Andriamanitra dia tena tratsaka be amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy dia tena izay loatra izy fa ny fikatsanana fanjakana dia amin'ny alalan'ny fanatonanao an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay fanjakan'Andriamanitra izay ambara amin'iny. Ie, mbola manangan-tanana ihany i vola. Tsy manangana intsony ka le teo ihany misaotra tompoko. Anankiray ngamba ny sisa sarany. Izy indray no afaka anangan-tanana ihany koa anankiray dia avy eo raha misy fanontaniana par rapport amin'ilay fandresahako teo aloha le principe telo voalohany teo. Raha tsisy dia tohitsika amin'ilay fanazavana manaraka. Misy alefaso eny tompoko ny zara raha vao tsy manana misy an'ilay fanagana tanana kely atao ambany eto fa azafady fa tsy écran vita kely amin'ny écran. Alefaso ny fanontaniana tiako apetraka kosa ny pasteur dia hoe le ndresana teo zany no mazava ho azy antsika kristianina lehilahy sy vehivavy natao izay no manome ny fianakaviana. Dia ny fanontaniako tena hoe ny kristianina ve meloko izy na hoe misy fahotana ho anazy zany manameloko an'ilay olona homosexuel ireny. Fahotako ve
hoe tonga dia mitsara hoe tsy mety ny anareo, tsy mety zany tonga dia hoe mamamelika dia lasa hoe miteraka fankalana ho an'le olona mihitsy ara. Dia izay no tiako hoe aiza ho aiza ny position an'ny kristiana zany mihoatra an'le mijery an'le olona le homosexuel reny, satria raha amintsika kristiana le izy dia tsy mety mihitsy. Nefa ny ohatra zao hoe manana namana zany fantatra mihitsy hoe homo izy, nefa ny ianao zany ohatrany hoe mety lasa mety tsara velatsisy izy miresaka aminy dia tsy lasa fanamelohana ho anany ireny hoe le izy zany hoe mijery an'le ye ohatra betsaka teny aloha zany araka le nampalatsika toy hoe ny foto-kevitra aloha netsika zany netsika kristiana ninona ambarako tiany voiziny zao tontolo zao, ninona politika ambarany zareo, ninona zavatra hoe netsika inclusion ny zao zany ny voiziny mafy netsika zany dia mipetraka ny aneny constitution, ambonin'ny constitution dia ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vao mametraka ny tenin'Andriamanitra dia ny firenena, satria indray mandeha ny kabary Marine Le Pen dia niteny izy manao hoe ny constitution izy ny firenena, ny constitution ny frantsay izy zay vao zay zavatra hitranareo any ambadibadika ny fivavahanareo io, na charia na ny coran zany izy na ny bible tena tonono mihitsy dia ao ambanin'ny constitution. Fa raha mbola tao amin'ny firenena frantsay nareo izy dia ny constitution aloha izy taprès an'le fahafatesany Samuel Paty iny dia tena niteny izay mihitsy izy dia ary tena zany hoe constitution zany. Ka rehefa ny constitution zany mamela ny izy hoe malalaka dia ohatrany hoe tsy maintsy manaraka nareo fa malalaka zany le izy, nareo malalaka izy fa ny constitution no mitondra anareo fa tsy zay fivavahanareo samy hafa any. Dia ny zavatra tokony ataontsika dia izao fotsiny hoe ny foto-kevitra aloha zany tokony ajoro tsara ao anatinao dia hoe ny anay dia izao ihany nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Azo atao tsara manazava zany amin'le olona, manazava tsotra fotsiny anao zavatra izay ijoroanao. Raha ohatra ka misy occasion ahafahana miresaka an'izay zavatra izay, raha ilaina koa ilay izy. Indrindra moa indraindray raha aton'ny tokantranonao zany misy izay tranga izay ohatra hoe manana zanaka ianao tratran'izay olana izay dia azavainao amin'ny tsara hoe izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika mise en pratique io izay ihany no ahafahantsika manangana ankohonana solide maharitra misy fiadanana fanakoatran'izay dia endrikendrika ankohonana daholo fa tsy ilay ankohonana nambaran'Andriamanitra mihitsy. Dia manazava izay fotsiny anao mety ho halan'ny olona tsika nareo homophobe nareo zao dia izay tenenina tenenina fa ny marina aloha dia izay zany. Tsika kosa nefa anatin'izay tsy hoe mankahalan'le olona hoe manenjika ny olona hoe tsy miresaka amin'le olona intsony. Indray hafa iny satria raha ny mpanota reto amin'ny zao tontolo zao iny tsy resahana dia tsisy olona resahantsika mihitsy zany ny dikany. Fa iny azon'ny tompo iny fa ianao afaka miresaka aminy, afaka miara-miasa aminy ianao amin'izay zavatra ohatra hoe tara-miasa aminareo ka moa dia anjely daholo fa mamitsy manana izay adalany sy anona koa anareo fa afaka miara-miasa tsika, afaka manao izay zavatra rehetra izay tokony atao fa eo amin'izay lafa izay zany tsika dia hoe izay tsy miaccepte zany zay zany tsy manaiky hoe tokantrano io anareo io. Raha manasa zany izy hoe andao nareo fa atao fiancé izay i Marcus Benoit, zareo tena miala tsiny tsy afaka manatrika izay satria nareo tena namanay ary tena namanay mandrakizay namana foana tsika fa tsy afaka manatrika an'izany izay satria mbola tsy mety amin'ilay finoanay zany le hoe i Marcus Benoit no miaraka. Raha-tsy raha misy mitovitovy anaranao fa ohatran'izay zany. Dia misy an'izay dia misy hoe raha asiny mandefa cadeau ianao asiny indray manko tsika kristianina menatra satria hoe manaiky be ilay izy fa dia alao makany tsy voatery hoe manaiky anefa makany fotsiny dia manolotra cadeau ianao dia ihany tsy mety zany. Mila mijoro tsika ary tsy moramora ny jorontsika kristianina tsika fa ny constitution taty taty izay ny teneniko natokana nametraka ny institution hoe ny institution zany nefa taty ao rehetra zao no mitady hifehy zavatra rehetra zavatra efa nataon'olombelona taty ao zavatra miovaova foana ny constitution dia io no tadiavana hifehezana ny olombelona. Anika mpaditraka tsika tsisy fianakaviana valina intsony, fielitsan-jaton'ny olona misaraka, tsy mivady akory ny olona, tsisy engagement akory, tsisy tokantrano valina zany. Potika tanteraka satria simba mihitsy ilay fototra. Ny fototra nefa dia ny ankohonana. Ka rehefa simba ny ankohonana dia simba daholo zavatra rehetra. Dia anisan'ny tetikadin'ny satana amin'ny tena ny ankohonana io zavatra io. Tsy misy ankohonana valina intsony satria na ny resaka fiterahana raha dia efa simba tanteraka mihitsy avokatry izany zavatra izany dia izany rehetrarehetra izany olana daholo nefa dia tsy maintsy atrehantsika izy fa dia mampaela antsika rehetrarehetra. Ataontsika aloha hivadika amin'ny lesona manaraka dia avy eo manao indray izay manana fanontaniana. Lesona fahefatra dia hoe tsara raha irery raha lehilahy, tsara raha irery ny lehilahy. Aloha misy diso zavatra soratako izany,
tsara raha irery raha lehilahy zay le izy fa misy tena za gaga manko ny hoe ahoana izy zany ye misy diso zavatra soratako tsara raha irery ny lehilahy zay le izy fa tsy hoe raha lehilahy aisary zany fa le ao anatin'ny baiboly paster hoe ary tsy tsara raha irery raha lehilahy zay nitatsika eo zany nefa izy hoe tsara raha irery ny lehilahy de ao amin'ny Genesis toko faharoa raha mijeritsika amin'ny andin'ny fahadimy sy ny fafito ambin'ny folo de misy teny manao hoe ary Jehovah-Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy teo amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy important be za zany aloha hatreto mbola mezaka amin'ny Genesis foana tsika midikodina fa io Genesis io ranera io ny tena trandrahantsika tena manan-karena be raha resaka hoe tokantrano zany fotsiny raha hoe mode d'emploi ny tokantrano de ao de efa be dia be ozy hoe tsara tsy manino izy teo Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy zany hoe mbola tsisy resaka eva mihitsy ao mbola tsisy resaka fanambadiana mihitsy ao de nitatsika eo aloha de hoe i Adama efa nifandray tamin'Andriamanitra mbola tsisy resaka mihitsy zany hoe izy eva tsy hitakory sy tarehan'eva tsy fantatra akory kanefa dia tsy hoe mifandray satria amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo ary Jehovah-Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena juzy andiny fahina ambin'ny folo ary Jehovah-Andriamanitra nandidy ny raha lehilahy ka nanao hoe zany hoe fandraisaka efa nanao fandraisana zany Andriamanitra sy aloha zay zany fahitatsika zany zay aloha efa nifandray zany Adama sy Andriamanitra aloha mialohan'ny fanambadiana be dia be moa ny misy teolojiana zao voaingana resaka manao hoe io saedena io izy tsy zavatra fizika io tsy zavatra tena hoe zavatra tena hoe fizika hoe tena nisy zany izy fa zavatra virtuel ohatrany hoe atmosfera io izy zany hoe toerana anankiray de nisy tao anaty toerana zany nisy atmosfera hoe nisy ohatrany hoe nisy fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny toerana io satria tsisy ota tao de nisy fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny toerana io de napetraka tao zany i Adama zay ozy mahatonga ny arkéology tsy mety mahita ny toerana mihitsy aiza misy ny toerana io satria toerana tsy hoe toerana tena ohatrany hoe toerana nisy toerana tato no nisy le fanatrehan'Andriamanitra mbola tsy voaporofo zany fa fanazavany fotsiny fa rehefa nanota ny olombelona dia niala le fanatrehan'Andriamanitra io tena nanomboka tena hoe sahirana amizay i Adama zay fa tsy idirantsika lala zay fa nijanontsika hoe mifandray tamin'Andriamanitra i Adama zany mialohan'ny fanambadiana faharoa ozy hoe ary niasa mba hiasa ozy izy mialohan'ny fanambadiana zany niasa aloha i Adama namen'Andriamanitra asa aloha i Adama fa tsy tonga de hoe vao vita i Adama de tonga de vadiny natolotra azy men'Andriamanitra asa izy aloha de avy eo mbola tsisy resaka eva mihitsy mena asa sy mena hoe hitandrina zany hoe i Adama zany mialohan'ny fanambadiana de efa nomena andraikitra hoe hoe mpiaro miaro izy zany le tena mitandrina io rehefa tena jerevana amin'ny ohatrany hoe mikolokolo zay zany asany ajajeny tena jeny hoe mitandrina azy mikolokolo manatsara manamboatra mampivoatra efa manana zay kapasité zay zany Adama alohan'ny anambadiana ary avy eo de mozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eo am'izay amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ary Andriamanitra fito ambin'ny folo nazo ny fahanana ny tsara sy ny ratsy ozy izy de aza hinanana fa ny azo izay hinananao amin'ny andro izay hinananao azy de mifaty tokoa ianao tsara fa Eva ny azo instruction io hoe i Adama ny tenin'Andriamanitra io fa Eva tsy nahazo ny instruction io hoe misy zany azo ny fahanana ny tsara sy ny ratsy tandremo amin'ny andro izay hinananao fa maty tokoa ianao sy ny ohatra zany i Adama no ny tenin'Andriamanitra io instruction io ny dikan'izay zany i Adama io zany alohan'ny nanambadiana de olona efa nahafantatra ny didin'Andriamanitra ary nanana andraikitra be zany Adama hoe hampianatra rehefa avy eo any Eva rehefa vita rehefa tonga zany Eva de tonga de izy zany mampantatra hoe zao ny nambarin'Andriamanitra misy an'ity zavatra ity tsy azoko tiana io ary hitantsika tsara fa tsy nilamina zany le éducation any Adama zany tsy vitany tsara kapany fa nisy échec le izy tsy voatazona tao i Eva koa moa raha vao resahantsika fa somary difficile somary sarotsarotra ihany ny Eva mantsy tao anatin'le tantara inona ny tiana tenenina amin'izany rehetra zany eo amin'ny andiny fito ambin'ny folo eo fo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo zay izy vao miteny hoe ary Jehovah-Andriamanitra zany hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy zany hoe raha misy lehilahy mifandray amin'Andriamanitra miasa manana toe-tsaina hoe ikolokolo
ary mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra ka vonona ampianatra an'izany amin'ny olona anankiray dia tsy tsara ho an'izay lehilahy zay mirery fa tokony omena vady izy. Tsy tsara ho an'izay lehilahy zay mirery fa raha ohatra zany ka misy lehilahy tsy mahafantatra an'Andriamanitra akory izy, tsy miasa izy, tsy vonona ampianatra, tsy manana zay tenin'Andriamanitra, tsara ho an'izay lehilahy zay mirery. Zay zany tsy haiko raha azonareo le nuance izy. Averiko tsara, raha misy lehilahy tsy miasa, tsy mahafantatra zay tenina, tsy vonona ampianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vadiny akory izy, tsy vonona hikolokolo ny tokantrano izy na hikolokolo ny vadiny, tsy vonona hifandray amin'Andriamanitra izy, dia tsara ho azy aloha alao izy célibat mandra-pahafatiny. Zay zany dikan'ilay izy. Fa raha misy lehilahy ka mifandray amin'Andriamanitra, miasa, mitandrina, mahalala tsara didin'Andriamanitra, izay lehilahy zay no alao anambady. Zay hoe tsy tsara ho an'izay lehilahy zay irery fa tokony omena vady izy fa ilainy izany le vady amin'izay fotoana izay. Inona ny tiana tenena amin'izany? Ny tiana tenena amin'izany dia hiverina amin'ny lesona teo any amin'ny hoe manana didy sandraikitra be mihitsy izany ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary be dia be ny tanora ao mbola hoe mbola vao mitady vady. Alohan'izany aloha dia izao ataovy tsara aloha ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia tava asa. Fa ny tokantrano tsy vitan'ny resaka hoe bizobizo. Dia tandremo tsara. Manana zay mentalité hikolokolo, hanamboatra, dia mahalala tsara ny didin'Andriamanitra. Raha vehivavy indray ianao zany lehilahy côténao. Dia izao zany tsy coach fa za moa tsy coach an'ireny hoe mampianatra ny olona fa mampianatra kely indray zany aloha andrano hoe raha misy lehilahy zany ka mikôty anao dia izy anao manao hoe voalohany indrindra aloha raha ohatra izy ka mitondra hoe andao hisotro hinana yaourt dia mandehana aloha hoaniny yaourt. Zay aloha zany voalohany indrindra fa aza lavina aloha. Fa rehefa tonga any dia apetrao fa tena hoe ianao ve aloha miasa hoe nalazay fa materialiste arinao tsy maninona. Ianao ve aloha miasa hoe raha jerevantsika tsara le Genesis 2:4 ary noho izany lehilahy dia andaony ray isan-teny izany hoe rehefa antaozana olona autonomie, olona manana autonomie fa tsy hoe gouttière angatahana dia andeha hanambady. Anontany io tsara hoe ianao ve aloha miasa? Ianao ve vonona hikolokolo anahy? Hikolokolo anahy ve ka hiprotéger anahy? Vonona ve ianao hampianatra ny tenin'Andriamanitra amiko? Mifandray amin'Andriamanitra ve ianao? Fa zay ianao tokony hiroso. Zay vao tokony hiroso anaiky vadinao. Toy izy ny olona hoe pasteur raha izany no tadiavina tsy hahita vady eo anao. Tsy hahita vady eo anao fa tsy maintsy miditra aloha dia ao vao mahita rehetrarehetra. Zay le olana zany amin'izao fotoana izao. Zay le olana satria tsy manaraka an'izay lamin'Andriamanitra isika satria indraindray dia tsisy asa fa dia mivady. Ary ny lehilahy io zany dia tena tokony hiasa. Tokony hiasa ny lehilahy. Amin'izao fotoana izao efa misy moa ny hoe efa miasa ny vehivavy sy ny ohatr'izany fa tsy manakana mihitsy zany hoe tena ny lehilahy tena tokony hiasa voalohany indrindra mihitsy. Zay no tadio. Ary resaka fiarovana, ny resaka fampianarana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano, andraikitritsika lehilahy zany. Andraikitritsika lehilahy zany fa rehefa tsy vitantsika izany dia lasa misy amin'izay le échec tafiditra satana any mitsofoka e. Ary mety tsy any aminao izy no mikitikitika fa any amin'ny vadinao amin'izay izy mikitikitika. Zay le nahavoany efa satria tsy ampy la instruction mena Adama azy. Tsy ampy le fampianarana, tsy tena tafitany Adama zany le afatra dia mbola nohan'ny Eva ihany le izy. Ka rehefa tsy tafitantsika ray misy antsika tatsika raha-mikorotana sy potika ny tokantrano. Mifandraisa amin'Andriamanitra. Miasa ianao. Ampianaro azy ny tenin'Andriamanitra fa izay ny zavatra voalohany indrindra amin'Andriamanitra anao mialohan'ny tokony nataonao hatrany, tokony ataontsika hatrany mialohan'ny nanambadiana. Lesona fahadimy dia izao, mbola reraka lehilahy ihany aloha tsika eto. Ny lehilahy no loha mitarika amin'ny fitiavana ny ankohonana hoe ny fianakaviana. Ny lehilahy zany izay nanaovan'Andriamanitra azy raha Genesis koa ny jerevantsika. Ny lehilahy no loha, izy nataon'Andriamanitra voalohany indrindra. Ary izy no mitarika, dia mitarika amin'ny fitiavana ny fianakaviana zany hoe izy zany ny chef de famille, izy zany ny leader ao anatin'ny tokantrano io. Ary dehibe ny mampiroa zaza mifampakambana toa hoe mpampakatra fa tsy ny vehivavy. Ny vehivavy dia antsoina hoe ampakarina. Azonareo tsara hoe mpampiakatra sy ampakarina. Le mpampiakatra ty ambony dia le ampakarina ty ambany. Ny mpampiakatra no mitarika fa tsy le ampakarina. Fa
raha le mpapakana no mitarika milatsaka ambany ny tokantrano raha vao ny vehivavy ny teo lohany dia mikorotana le tokantrano milatsaka io fa ny lehilahy no mitarika zay mampapakatra azy izy zany no mampakatra izy no mitarika zany mahatonga andreny hoe manaraka ny lehilahy ny vehivavy manaraka hatramin'ny zavatra rehetra rehetra io manaraka raha ohatra zany ka olona tsy azonao antoka ohatra tsy mety amiko ny anaraka anazy any amin'ny fiangonany dia tokony tsy nanabagazy mihitsy ianao zany ohatra tsy mety amiko ny anaraka anazy any amin'izao any dia tokony satria tsy azonao antoka ane zany leadership any ka rehefa tsy azonao antoka ny leadership anao dia nanaiko apakary ny rako ihany vadinao eny tompoko anao ne nanaiky fa tsisy nanery ka zay le fampakarana lehilahy zany mpapakatra ny faharoa dia tadio koa fa ny lehilahy dia maratsika hoe raim-piana azany ray zany amin'ny teny hita hoe aba ny teny hoe aba io dia hoe source sustainer zany hoe miazona sady loharano ny lehilahy ozy izy nambara hoe mandao ny rainy sy ny reny eto zany dia misy fanazavana kely koa tiako apetraka amintsika hoe lehilahy zany ny source ny raim-pianakaviana ny source ny lehilahy no miazona toy izy ny tena hoe ary noho izany ny lehilahy ozy izy dia sy ny tena ary zany ny vehivavy fa ny lehilahy andao ny rainy sy ny reny raha ny tena marina ny vehivavy tsy mandao ny rainy fa ny lehilahy no mandao ny rainy satria nahoana satria izao ny lehilahy zany rehefa anambady izy dia lasa ray izy dia ny vehivavy zany amin'ny fotoana izay anambadiany dia tsy hoe mandao ny rainy izy fa miova ray izy averiko tsara zany ny vehivavy amin'ny fotoana anambadiany dia tsy hoe mandao ny rainy izy fa miova ray izy le ray zany le vady zany no lasa zay ny mahatonga le hoe rehefa ady anambady dia tantanany ray mpianakaviana le zanany vavy tantanany dia iny izy mitantana azy makeny ambony alitara iny manolotra azy eo ambony alitara eo dia nidika an'izay dia hoe amin'iny fotoana iny zany le vehivavy tsy hoe mandao ny rainy izy fa misolo rano fotony izy ary raha ny tena marina ny vehivavy ny tena zavatra tediaviny dia lehilahy izay ohatrany hoe tena karakara le azona hanome fitiavana azy zay ny tena tediaviny io zay ny tena tediaviny io ary rehefa jerevantsika dia zao mahatonga zay mahatonga antsika rehefa miantso zao dia hoe ny lehilahy zao raha mpivady matetika atao hoe dadia aizy dada tsisy antsony ny vady mihitsy hoe neny raha tsy hoe raha tsisy miantsony neny fa matetika natao hoe ny vady hoe mon bébé baby fa tsy atao hoe neny hoe reny zavady reny averiko tsara le izy ny lehilahy zany no ray ny mahatokana amin'ny resaka zany dia verina amin'le tato arotsika ny amin'ny hoe ny lehilahy no mitarika dia ambarany tena hoe izy zany no source dia any aminy zany ny fitariana ary fahatelo zao ny lehilahy no responsable voalohany indrindra tadio tsara fa rehefa nanotana efa ny eva no nanao ny voalohany tao eva zany no inona moa zany ny filazantsika any rangory fototry ny afo rehefa zany ny rangory fototry ny afo tamin'io raharaha manga io tamin'io fahalavona io fa i Adama no natson'Andriamanitra i Adama no nahazo convocation i Adama aiza ianao aiza moa ianao ao anatin'ny baiboly ny lehilahy foana zany no tena responsable voalohany andrian'Andriamanitra Adama no nahazo fanadinana nefa Eva no mininana moa izy mivady fa Eva zany no tena nanao an'izy nefa i Adama no voantso responsable voalohany ianao amin'ny tokantranonao ary ny dikany hoe husband dia zao house bound zany hoe house bound zany dia hoe miazona mampifandray le tokantrano ny ankohonana zay zany ny asan'ny lehilahy matanjaka be mihitsy ny andraikitra omenany lehilahy ary tsy vitany mihitsy ny eo andraikitra io raha tsy manaiky an'i Kristy izy raha tsy miaraka amin'ny Kristy izy raha tsy miaraka amin'ny Kristy izy ary zay andraikitra zay le leader ngeza be nametrahan'Andriamanitra zay dia tsy ho vitany zay raha ataony amin'ny fitiavany zay fa tsy hoe
fa tsy hoe manjakazaka izy manoloana zay andraikin'izay zany a dia ataony amin'ny fitiavana le izy fa tsy ataony amin'ny fanjakazakana manana zay andraikitra ankizabe zay ny lehilahy dia io vady izay vadinao io a dia apetrao amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra zay izy zay zany information a zay le fahalalana faharoa fahatatsaina dia ny fahatelo ny fahendrena rehefa meko anao zany zay information zay hoe io anie no mpitarika e io anie no responsable voalohany io anie no mapakatra io anie io anie no tokony arikitra voalohany an'Andriamanitra io anie no nataon'Andriamanitra zao dia zay izy anao hoe azoko zay a mazava tamiko izy a apiaro izy zay atao hoe fahendrena apiaro izy apetrao amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra azy a mivadinao dia ilamina ny tokantranontsika dia ilamina ny tokantranontsika ary le lehilahy dia hoe amin'ny fitiavana satria misy le tenin'Andriamanitra hoe nareo lehilahy tiao izy a mivadinareo tiava vadinareo zany hoe raha tena jerevantsika le leader ohatra ny Jesosy Kristy a ilay lehilahy zany tsy hoe leader dia hoe mpanjaka be hoe izy zany no tompotompona fa hoe izy mihitsy ny manompo izy mihitsy ny miasa mafy izy mihitsy ny manolotra ny zavatra rehetra satria zay ny andraikitra izy ny source izy ny manome ny vola tsy mety amintsika kristiana reny hoe ny lehilahy indray no manino tsy teo no manana an'ilay vehivavy fa raha ny tena izy zany raha ny tena soatra masina zany dia tokony any amin'ny lehilahy tokony misy ny source lehilahy zany tokony source ao anatin'izay a olona manko amin'izao fotoana izao dia miloatra hoe ao anatin'ny tokantrano ary zany mipratika an'ilay izy amin'izay zany dia hoe ahoana zany le izy raha misy décision raisina zany a dia tsy maintsy ny hevitry dada foana ve zany tsy maintsy raisina izy foana ve zany tsy maintsy tompony hevitra fa dia miampy zany a satria aveo zany io avy teo ny vehivavy tray manko dia maneke zay nametrahan'Andriamanitra azy dikitra zany izy hoe mitondra ny ankonany amin'ny fitiavany dada ary ao anatin'ny fitiavana zay a dia raha fa tena tianao ny ankonanao a dia tsy hanao zavatra ratsy amin'ireo mihitsy ianao ary ny vehivavy zany dia mila manana izay fitokisana zay hoe omeko an'izay fitokisana zay ny vadiko a hitarika ka raha misy zavatra na dia ny taolo malagasy raha mbola tsy nahafantatra zany lalàna ny tenin'Andriamanitra zany dia efa nahafantatra ny hoe ao anatin'ny tokantrano a misy ny zavatra hoe ny lehilahy ny manapaka azy izy fantany taolo malagasy zany mbola tsy nalàna ny tenin'Andriamanitra ary zany ary tena zava-dehibe zany raha vao mivoana amin'izany tsika dia zay ny mampikorotana satria amin'izao fotoana izao rehefa ny filozofia anay pastera dia mitovy zo ny lasy ny vavy aprimo any zany resaka baiboly zany fa zany efa lany andro be zany fa lany andro be zany fa amin'izao fotoana efa mitovy satria efa samy miasa samy mampidi-bola ny vehivavy ary zao efa mampidi-bola betsaka lavitra noho ny lehilahy ka hoana izy no ataonao hoe ana fa samy leader reo dia rehefa samy leader biby tsy manandoha tsy mandeha anitra natao hoe vidy telefony dia miady nisy olona anie tena tantaratena izy ity ny arivan'ny fanambadiany zareo no nisaraka ry zareo tena nisy zany zany hoe tany voyage de noces zany dia nisaraka ry zareo ny ampitson'iny inona ilay zavatra nitranga ny zavatra nitranga dia izao natao mariazy ry zareo dia nisy nanome valopy dia ilay valopy soratan'ilay olona tamin'ny anaran'ilay rangahy soratan'ilay olona tamin'ny anaran'ny ary vola be tsy tokony soforoana ilay izy dia rehefa vakina izy roa izy tamin'iny alina nomeny anaty izy satria soratany tamin'ny anarako fa tokony amin'ny compte tokony ametrahana an'ity zany efa mpivaty tsika zao miaraka nomeny anaty izy ny ampitsin'iny ny saraka ry zareo saraka mila lotsika mila mpitarika zany tena zavatra takantsika hoe apetrao amin'ny andraikitra ny tsiraray avy dia ilamina zavatra rehetra afaka mametraka fanontaniana nareo avao amin'ilay cas pratika mihitsy zany ohatra hoe misy décision raisina zany tokantrano dia ny tena tokony tompony teny farany dia ny lehilahy ny tokony tompony teny farany tompony andraikitra voalohany amin'izany ny lehilahy manana ny andraikina izy nisy vehivavy zay dia mibedesy ny ray aman-dreny mamany ny lavy izy hoe izy raha mbola eo ny vadinao tsy ilaiko miteny ianao raha mbola eo ny vadinao izy tsy ilaiko miteny mantsy ilay vehivavy mibedesy ny ohatran'izany satria apetrao amin'ilay andraikitra n'ilay ray mpianakaviana apetrao ary ny ray mpianakaviana koa aza hoe alao izy ry pastera fa izy anie mba mahay miteny alao izy fa napetraka Andriamanitra ianao lehilahy dia raha voatra anao ka tsy manaiky an'izay andraikitra nomen'Andriamanitra zao dia efa
efa crisena identité foana zany, efa tsy manaiky ny fahizinao foana ianao zany, efa endrika crise d'identité foana zany, de efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra le izy. De mba mitovy am'le nitenentsika teo ihany le hoe tsy manaiky ny fananahana, tsy manaiky ny zao sy ny ohatran'izao. Lesona fahaenina de hoe ny vehivavy indray de natao hanampy sy hanaiky ny vadiny. Zay ny baiboly za tsy mamory, tsy za mamorona anio fa tsara ny baibolitsika ohatra izy manao hoe eo amin'ilay hoe vehivavy vehivavy vady sahaza ho azy, de misy ohatra hoe trois, de rehefa jerena hoe trois de misy ohatra manao hoe mpanampy tandrifiny. Zany hoe le vehivavy zay noforonon'Andriamanitra zany de nitanjona hamoronan'Andriamanitra ny vehivavy io dia hanampy ny vadiny. Zay no namoronan'Andriamanitra azy. Ary le hoe hanampy de miankina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo, miverina intelo iny tenin'Andriamanitra iny. Nareo vehivavy maneke ny vadinareo izy izy, miverina intelo iny. De ny tiana ambara amin'izany zany de hoe manana andraikitra koa zany ny vehivavy. Tsy mihitsy namoronan'Andriamanitra anao. Zay mihitsy namoronan'Andriamanitra anao hoe hanampy an'ity vadiko ity satria ngeza be le andraikitra zay men'Andriamanitra azy. Ngeza be le responsabilité men'Andriamanitra de za no anohana azy atanterahany izay. Atanterahany izay. De izay ny tena zava-dehibe indrindra. De avy eo de hoe hanaiky. Eo amin'ilay hoe mpanampy aloha raha vao hidirantsika le mpanampy satria hito zao misy tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy izy maneke ny vadinareo de ny ohatra alaina tahaka zany de hoe tahaka ny anekena ny tompo. Ahoana moa ny fomba faneketsika ny tompo? Eo anatin'ny tompo fe tsika manao adivatra hoe Jesosy tsy maintsy za kosa ny hevitro mba tokony considérenao za tsy manaiky an'izany etra tsara ny zany raha ohatra ianao ka hoe hangataka zavatra amin'ny tompo hoe Jesosy mba omeo fiara. Toy izy ny tompo hoe ok ary omeko fiara ianao zany amin'izay fotoana izay rehefa mangataka afaka mankataka zay fiara tianao angatahana ianao fa rehefa manome ny tompo de tsy manana droit mihitsy ianao hoe tsy maintsy considérena ny hevitro na ohatran'izany fa jerevy tsara tahaka ny anekena ny tompo izy ao anatrehan'ny tompo tsika de tena manaiky amin'ny zavatra rehetra hoe zay tenen'ny tompo de zay zany nataoko. Ary zay mahatonga hoe fidio tsara ny olona zay malaina vady, fidio tsara ny olona zay vady fa zava-dehibe zay tahaka ny anekena ny tompo. Afaka anaiky ny vadinao ve ianao tahaka ny anekena ny tompo. Ny faharoa de ny hoe ny fanekena io zany amin'ny teny frantsay hoe soumission, tsy tian'ny olona zany. Vocabulaire tena tsy tiany raha hoe zany resahanao amin'izao fotoana izao tsy tian'ny olona zany hoe soumission zany nefa izy tsy fahalemena le izy. Fa tena hoe tanjaka zany. Tanjaka zany satria na i Kristy aza de ambarany tena izy de tena hoe nanaiky ny rainy izy. Vita izy ny asa zay nampanaovina tsy nanana asa mihitsy Kristy fa zay nataon'ny ray zany zay nampanaoviny ray azy fotsiny nataony. Tsy nanana hoe za mba te hanao an'izao za koa raha mba misy ohatran'izao koa na ohatra fa de nanaiky tsotro zao fotsiny izy. De ohatray koa ny fanahy masina amin'ny Jesosy Kristy tsy manana hoe ny fanahy masina zany tsy misy hoe zao ny préférence na zao ataoko de mi-contredire zay ampanaoviny Jesosy Kristy azy izy fa mi-exécuter izy zany raha ny tena marina. De tiana tenena de hoe raha ohatra le vehivavy ka manaiky an'i Kristy de mora aminy ny manaiky ny vadiny. Fa raha ohatra izy ka tsy mety manaiky an'i Kristy de sarotra aminy manaiky ny vadiny. Satria raha kenao Kristy de kenao zany hoe izao nambarany Kristy ity ny amin'ny vadiko de ekeko le izy. De zao nefa zavatra tsara fantatsika misy fetrany io. Fa raha ohatra le fanekena ny vadinao ao amin'ny tompo le izy. Fa raha ivelan'Andriamanitra. Raha ohatra zany le vadinao ka mitarika anao hoe andao tsika asianao mba hanao aferafera amin'ny zavatra ohatran'izao na andao tsika mba hanao zavatra be dia be moa zavatra ratsy amin'izao fotoana izao. De amin'izay fotoana izay tsy afaka nanaiky ianao satria ny tompo koa aloha vao ny vadinao zay le priorité teo zany hoe Jesosy aloha Andriamanitra aloha zay vao ny vady aman-janaka. Dikan'izay zany raha ohatra ka ny vadinao ka mitarika anao amina zavatra zay mifanohatra amin'izay ambaran'i Kristy zany hoe tsy mety amiko zay. Fa raha ohatra zany le zavatra teneniny ka zavatra tsy mifanohatra amin'ny ambaran'i Kristy de ekeo ihany aloha mba hatateraka zay voasoratra. Zay zany. Ekeo ihany aloha mba hatateraka zay voasoratra. Ary ndraiky koa manko anatin'ny fianakaviana ohatra hoe misy ohatra fa hoe hividy fiara zany raisiko le ohatra teo de ilay vehivavy mba te hividy izy Mercedes. Le lehilahy nefany Renault ny tiany vidiana. De eo zany raha ampiarina tsika raha ampiarina tsika tenin'Andriamanitra de izao zany hoe le vehivavy zany tokony anaiky ny vadiny. Kanefa ao anatin'izay za pasteur de tsy maintsy tiany ramoseko zany tsy maintsy ataoko ato amin'ity tany ity za zany de hiasa service ny ramoseko. Hiasanao service ny ramoseko fotsiny zany. Ka raha ohatra ka eketsika le ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny vehivavy de natao hanaiky sy hanampy izy
dia zay ianao nefa dia manana zo foana ianao hiady varotra angataka ary raha tena tsara le vady mampiasa le andraikitra fitiavana raha ny tena marina raha tena tianao izy le tianao no ataony fa tsy le tiany raha tena tianao izy raha ohatra zany ka hividy fiara dia azo tena izy manao hoe fantatro fahaelana fantatro fahaelao ny tompony tenany fa raha tena tia ianao dia le tiako ny toko atao zay le izy raha tena marina ary raha tena tia le lehilahy dia afaly ny ankonana zany hoe inona ny tena tianareo manana le autorité manana le fahefana fa izao le tena afaly anareo ny tena mahafinaritra zao tiako afaka rehefa mety afaka mampiasa veto anao eny eto aloha dia tena hoe men'Andriamanitra fahefana dia zao no ataontsika ary ina ataontsika indraindray amin'izao fotoana izao efa lasa sahirana be ny olona satria ny vehivavy sasany ohatra hoe tsy mety manaraka ny vadiny andeha hivavaka izy zaho izy hivavaka any amin'izay alehako zaho izy anao an'izao dia efa korotana be le tokantrano rehefa avy eo satria misy an'lendrika tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia averiko ihany le tena inona ny atao mba hampahatra ny tokantrano faharanita-tsaina fahendrena fahalalana rehefa tsy mibazy amin'izay tsika dia tsy mandeha io dia ekena fotsiny izy fa zay no nambara ny tenin'Andriamanitra ary zay no misy teriny io ny zanaka indray dia natao anaiky ny ray aman-dreny sy hanaja azy zay no anjarany zanaka raha nitokarany fanambarany soratra masina ny jerevantsika zany jerevy tsara fa be dia be ny tenin'Andriamanitra zay ohatra zao hoe raha manajany rainao sy ny reninao izy dia nareo zanaka ozy izy maneke ny rainao sy ny reninao amin'ny zavatra rehetra rehetra dia misy samihafa le manaiky sy manaja le manaiky dia hoe raha ohatra ianao ka mbola eo ambany fifehezany ray aman-dreny averiko zay dia mbola zanaka ianao zany dia natao ianao hanaiky ny ray aman-dreny fa raha ohatra ianao ka tsy te hanaiky ny ray aman-dreny intsony dia tokony hiala anao zany dia hanorina tokantrano vaovao dia rehefa tokantrano ianao indray ny ray aman-dreny ianao indray zany ny ray aman-dreny izay ho ekena teny anatin'ny tokantrano iny afaka amin'ny olona hoe fanekena ny ray aman-dreny io ianao zany rehefa miala anatin'ny tokantranonao fa ny fanajana tsy miala mihitsy na miala anatin'ny tokantrano na tsy miala anatin'ny tokantrano averiko izay zavatra anankiroa satria indraindray misy nuance le izy misy tsy fantatry ny olona tsara zany manazava an'le izy dia raha ohatra hoe misy ray aman-dreny sasany zao ohatra mety hoe efa manambady le zanany dia raha tsy manaraka zay lazainy dia izy hoe tsy manaja anah mihitsy tsy manaja anah mihitsy nareo satria zay teneniko anareo tsy mba misy arahanareo mihitsy ny fanajana zany dia hoe tsy mamindra tsy manompa tsy manozona tsy mamalibotana sy noatra zany atao hoe fanajana miarahaba misaotra mamaika zany atao hoe fanajana izany zavatra zany tsy miala mihitsy zany na mbola kely ianao na manambady ianao mipetraka foana zany fa ny fanekena dia jerevy tsara ny contexte any amin'ny Efesiana 5 ny resahana an'io fa contexte ankohonana io satria nisy teo hoe nareo lahy dia mitiava ny vadinareo nareo vehivavy dia manekena ny vadinareo ianareo zanaka dia zao dia ao anatin'ny contexte an'le ankohonana zany raha mbola mafifezany ray aman-dreny ianao dia ny zanaka zany manaiky ny ray aman-dreny averiko ihany ny limity dia zay foana hoe Andriamanitra aloha ny voalohany zay vao ny fianakaviana zay vao ny ray aman-dreny koa zany ho an'ny zanaka ka raha ohatra ka misy zavatra teny indray amin'ireny mifanohitra amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra dia tsy mety anao famadihana amin'izay fa ohatrosotra zao dia fosany hoe soratra masina tsy mety amin'izany dia Andriamanitra aloha zay vao ny ray aman-dreny ny fanajana kosa nefa mipetraka foana zay zany nandraikitry ny zanaka rehefa mipetraka koa zay ao anatin'ny tokantrano dia mandeha ny zavatra rehetra daholo ny olana rehetra fa ireo zavatra tenikena anankiroa ireo mifototra mahatonga ny olana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao tokantrano tsy ianarantsika le izy tsy fantatsika le izy ary tsy ampiaritsika le izy dia zay no olana ny farany dia zao ny ankohonana rehetra ao anatin'ny tokantrano no atao hoe ankohonana raha mitsetika zao dia ohatra zao any amin'ny Genesis zao resaka ny hoe tenaka ny daholo amin'izay anaka sy ny ankohonana rehetra dia netiny tany daholo raha masina zany zay dia ao anaty zany hatramin'ny mpanampy hatrano zay olona anatin'ny tokantrano io zany dia inona atao hoe ankohonana tsy le hoe ray amin'ny vady ihany fa hatramin'ny zanaka zay olona taizany zareo dia izy rehetra ankohonana daholo reny dia ny andraikitry ny ray aman-dreny dia miazona io ankohonana io ary ny Andriamanitra fianakaviana raha ny tena izy tamin'ny Adama tamin'ny Abrahama toy izy tamin'ny Abrahama manao hoe ianao sy ny fianakavianao izy
rehefa anao fanekena amiko dia anao fianakaviana amin'ny taranaka mandimby anao izy izy tandremy tsara ny Abrahama izy fa ianao dia ho lasa ray ny fianakaviana be zany hoe fitonga firenena marina dia ampahafantariko anao zao zavatra zao matetika dia mambara azy hoe ampahafantaro le ankonana zany tsy le hoe zavatra dia ankonana fa le ankonana dia le olona anatin'ny tokantrano dikan'izany dia hoe le ao anatin'ny trano ozy izy hoe minoan Jesosy tompo dia hovinjeny ianao sy ny ankonanao Josoa 4:20 sy ny ankonako dia anompo an Jehovah zay miaraka daholo aza misaratsaraka zay zany ambaran'izy ankonana zany dia zavatra mitambatra nareo rehetra ka raha hoe hivavaka ny ankonana dia miara mivavaka tsy mety reny hoe dada mijery tele dia ny mpianakavy mivavaka miaraka ary raha mandeha mivavaka koa nareo rehefa alahady dia miara mivavaka fa tsy hoe le Ramse makary amin'ny fiangonana ary dia Ramatoa mandeha amin'ny fiangonana ary ary ao anatin'ny tokantrano dia tokony ny ray aman-dreny manana didy ampianatra andreo ankonana rehetrarehetra ireo dia tokony valeur anankiray zany ny valeur n'io ankonana io tokony zavatra anankiray azy zany hoe ato anatin'ny ankonana ity dia izao jereo motsika zao zarazarain'ny politika sasany Ramse atoko izao ny Ramatoa atoko izao ohatra fa voazarazara zany tsy teo anatin'izay fa raha ny tena ary zany dia matoka olana anatin'ny tokantrano zany rehefa tsy miombona zany tsika dia efa zay ny olana aseho foana le hoe ankonana fiombonana ao anatin'ny tokantrano dia ny zavatra zay tokony hoe filozofia ekeny ny ray aman-dreny apitao amin'ny zanako zay apitao amin'ny zanako satria izay ny sitrapon'Andriamanitra izay ny tadiavan'Andriamanitra amin'ny ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany dia averiko ozy izy Josoa amin'ny 24:15 hoe raha izao sy ny ankonako izy dia anompo an Jehovah zay endrika amaranako azy ataovy raiso zany fanapa-kevitra zany hoe manomboka androany izao sy ny ankonako manana didy amin'reto ankonako raha ray mpianakaviana hoe manana didy amin'reto ankonako reto inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia ho ampiako amin'ny ankonana ho ampiako amin'reto ankonako reto zany ny reny mpianakaviana dia inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fahalalana ny raisiko androany azoko tsara izy dia ny fahendrenao raha endrenao aorina zao fampiofanana dia taterahanao le izy dia isanao raha endrenao aorina zao fiofanana zao dia taterahanao le izy dia izay no ahafahantsika manangana tokantrano milamina izay no ahafahantsika mampitao tokantrano ahafahantsika manisy arena isaky ny efitrano izy ao anatin'izany tokantrano zany dia rehefa mitovy daholo ny zavatra raisina ohatra hoe ny foto-kevitra dia izao tsika dia basé amin'ny soratra masina tsika dia izao ny anjarantsika dia izao ny antsika dia izay dia milamina mirindra io ary misy ny fitahin'Andriamanitra anatin'izany tokantrano zany dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. Zay ny iroso angabantsika amin'ny fametrahana ny fanontaniana fa izay angambany no fanazavana ny alohan'ny ametrahantsika fanontaniana dia tsara manao andiny faharoa tsika zany amin'ilay ira teo ihany dia ny 10 sy 13 manentana antsika amin'ny fampitana finoana moa ilay izy kanefa ny velonay fa mahasoa antsika dia atoloka eto amin'ny fiangonana ny fifanana sy ny fahazoana manana zay ho zaraina zay mahatonga antsika manasa ny pasteur vahina ka ny andiny faharoa io no ataontsika mialohan'ny fanontaniana zany 10 sy 13. Mambrianna mahitarika ny jamba mahampifaliony orifo ny mahantra ilaza fa misy lamba tsy miova tsy mety lo Jesosy fonaina so sady ranonainako aseolo hitany tena andriamanitra tompo tao andanitra ambara
nisy olana ve le fandefasana lera teo za ohatra ny tsy naheno. Mbola miandro fa tsy mora moa manao zavatra miandro kely ngamba. Mety tsy partager ngamba le leçon i Olivier azafady. Zay fa mety zay fa partager. Mandehanna mba hitarika ny jamba mahampifaliany orifo ny mahantra ilazao fa misy lamba tsy niova tsy mety lo Jesu hofonaina so sady ranonainako asy olo hitany tena andriamanitra tompo tao an-danitra ambarao fatany mandehanna ho ny tompo mandehala ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no ombana. Iny ary ianareo zany fitenena mametraka fanontaniana amin'ny mpitandrina azy nasaintsika. Eny miaratsiny aho fa tsy dia hitako misy manangatanana io le rakoto zay ny hitako aloha dia afaka miteny angambany. Miarabantsika rehetra toko mialatsiny aloha fa tsy afaka misy sarina vidéo fa misy problème kely fa naliana dia naliana tokoa ny fampianarana nentina teo ary tena isorina dia isorina fa be dia be ny lesona afaka nraisina sy ho zaraina amin'ny namana sy tapaka fa misy fanontaniana kely anankiroa ngamba mba tiako apetraka apetraka aminao moa zany dia hoenitsika rehetra hoe raha araka ny filazantsara zany dia Andriamanitra nanorina ny fanambadiana ka raha amin'izao contexte iainantsika amin'izao fotoana zao ve ny fanambadiana rehetra ve dia afaka antsoina hoe naorin'Andriamanitra amin'izao année 2021 iainantsika izao izay misy fanambadiana amin'ny fomba isan-karazany. Dia ny fanontaniana faharoa dia mikasika ny hoe misy fitenenana teo hoe ianareo vehivavy aoko anaiky ny vadinareo raha ohatra zao hoe misy olona mihaino an'izao fampianarana zao ka zao vao mahafantatra ny zavatra izay ahoana moa zany ny position mety atsika hoe vehivavy kristianina ka manambady lehilahy tsy kristianina, ahoana ny position any amin'io ianareo vehivavy maneke ny vadinareo supposons atsika ohatra hoe le lehilahy ohatra hoe azetika izy dia mivavaka amin'ny Bouddha na musulman na tsy mahafantatra an' Jesosy Kristy zany fa fivavahana hafa. Zay no tiako apetraka dia misaotra indrindra tompoko. Ie tonga dia valiko angambany izy dia mametraka indray ny sasany dia efa avy eo. Tsy ny fanambadiana rehetra amin'izao akory dia avy amin'Andriamanitra daholo satria araka ny fanontaniana teo misy ary ny fanambadiana izay hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy na ny fanambadiana lahy sy ny vavy sy ny vavy zany na dia ankasitrahan'izao tontolo izao ary izy dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy zany. Raha mijery nefany ohatra zany hoe ary ahoana indray raha hoe fanambadiana lahy sy ny vavy rehetrarehetra ve dia azo ambara hoe avy amin'Andriamanitra daholo ilay izy. Tsy voatery hoe avy amin'Andriamanitra daholo. Misy ihany aloha ny tena hoe avy amin'Andriamanitra fa mety misy koa tena hoe avy amin'ny adalan'olombelona na avy amin'ny sitrapotsitra olombelona fotsiny kanefany rehefa hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy dia azon'Andriamanitra ekena ihany. Zay zany le maha-Andriamanitra be famindrapo an'ity Andriamanitsika ity. Mety hoe tsy avy amin'ilay izy satria ohatra zany zao raha nitentsika hoe i Davidany zao naka ny vadiny Oria izy Batsebe raha tena marina tsy eken'Andriamanitra mihitsy satria fitsangatsangana nataony kanefa rehefa taty aoriana rehefa mibebaka izy zany hoe fa nandeha ihany ny fotoana rehetra dia nandevitra ary zay nahatonga an'i Jesosy Kristy any amin'ilay Mateo ny temany hoe raha ny tena marina ianao izy tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy nareo saraka fa noho ny hamafy ny fonareo izy dia lasa nanome taratasy fisaoram-bady ho anareo izy mosesy ahafahanareo ohatran'ny hoe misara-banambadiana izy. Dikan'izay zany dia hoe raha ohatra ianao zany ka hoe mety misy olona zany tena hoe noho ny asa mety azony tamin'ny tsy fantatro azony tamin'ny fanafody fity mihitsy ara le lehilahy ohatra kanefa zareo ny vady ihany
tateorina izy voatonga saina dia nivavaka dia amin'izay fotoan'izay zany mety le tany am-piandohana diso izy tany am-piandohana fa rehefa hitinoana atrean'Andriamanitra io fanambadiany zareo io hoentina ohatrany dia ain'Andriamanitra mirepare an'io lasa ohatrany hoe misy famindrapon'Andriamanitra zay hoe afaka omen'Andriamanitra famindrapo foana ihany io tokantrano io dia afaka ny tokantrano kristianina ihany io raha ohatra ka manaiky izy hoe Kristy no manjaka ao anatin'io tokantrano io dia ny tenin'Andriamanitra no fototra hitondrana ny fomba fiainana ao anatin'io tokantrano io. Dia ohatran'izay koa ilay fanontaniana faharoa, itsika zany tsy maintsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra foana. Inona no ambara amin'ny Baiboly? Ny Korintiana voalohany toko 7 dia miresaka be dia be mahakasika ny fanambadiana, indrindra raha hoe manambady ho lafa finoana ianao. Dia ny dikan'izay zany dia hoy izy hoe raha ohatra izy ka manaiky hitoetra ny lehilahy dia aza miala. Fa raha tsy manaiky hitoetra izy, raha manaiky zany hoe raha ohatra zany lehilahy ka hoe manaiky ny finoanao izy hoe tsy maninona ary asiny mandeha mivavaka amin'ny finoanao ianao zany dia amin'izay fotoan'izay zany tsy tokony hisaraka aminy ianao fa mivavaka amin'ny Andriamanitra foana ihany ianao dia manaiky anazy ianao amin'izay zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka teneniny, fa tsy hiteny kosa izy hoe andao tsika hiaikoaka etsy amin'ny Boda etsy dia lasa koa ianao hoe manaiky ny vadinareo efa tsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray zany. Fa raha ohatra izy zany ny anjaranao zany dia mity azy dia manaiky azy dia vady mikarakara azy manampy anazy dia zay fotsiny ny anjaranao. Fa amin'ny resaka fivavahana zany raha manaiky izy ny hoe asiny manana liberté anao hivavaka amin'ny Andriamanitra ao dia tsy maninona. Fa raha tsy manaiky izy hoe terena ianao tsy afaka hivavaka mihitsy ianao fa forceny tsy averana hivavaka ao dia manana afaka miala tsara mihitsy ilay vehivavy amin'izay fotoan'izay. Afaka miala tsara izy ary tsy fahotanao anatrehan'Andriamanitra mihitsy raha hiala izy satria Andriamanitra aloha averiko tsara zay vao ny ankohonany. Itsanta misaotra nanome fitenenana izay farana nazavain'ny pasteur izay mihitsy no tiako hamafisana kely resaka finoana izay resaka tsy fitovia-pinoana zany nefa ny ohatra hoe atao hoe fakatiry zareo ohatra dia ohatra hoe lehilahy indray zany nataoko hoe mety ka somary rara ilay izy hoe le lehilahy indray zany kristianina dia le vehivavy tsy kristianina dia le vehivavy zany ataoko hoe tokony anaiky ve le exemple andraisin'ny pasteur teo mantsy zao ohatra ny fahazoko anazy hoe le vehivavy no azo ataontsika hoe kristianina dia le lehilahy tsy kristianina. Fa le contraire indray zany le cas contraire satria araka le fanazavana hoe le lehilahy no lohany ny source dia izy no mitarika dia manao indray zany tokony position amin'izay hoe lasa hoe forcina ve izy tsy forcina araka nazavain'ny pasteur fa malohany an'le lehilahy dia izy no mitarika dia ahoana zany le fanontaniana zany raha reformuleko dia ohatrany hoe ahoana ny atao raha ohatra ka tsy manaiky ho tarihana ilay vehivavy. Ohatran'izay zany ilay fanontaniana. Ahoana ny atao raha tsy manaiky ho tarihana ilay vavy tsy manaiky ho tarihana ho any am-piangonana raha tsy manaiky ho tarihana ho tokantrano fa izy zany tena hoe za tena indépendante be za tsy manovanovanao amin'izany fa za hoe za raha diplômako firy ianao raha mbola ohatran'izao efa mitady hivadika taranja izy raha manao zay satria efa tsy manaiky ny identitény aloha zany. Ny mivadika taranja tsy ireny le hitantsika hoe manova vatany enany fa any dia efa mivadika taranja anao raha vao tsy manaiky ny identité anao hoe zao no mametrahan'Andriamanitra fa ianao zany tsy te hanaiky an'ilay hoe za manaiky fa tsy te hanaiky an'izay anao. Dia inona tokony atao? Ny tokony atao dia jereo fotsiny nanaovan'Andriamanitra antsika tsika zany zao koa ilay izy ohatsy izy hoe itsika misy modèle arahana zany ilay izy hoe ray mpianakaviana dia tsy maintsy somizy amin'ny Jesosy Kristy izy aloha dia avy eo mivady Jesosy zany dia indray mpianakaviana dia indray mpianakaviana dia indray mpianakaviana dia indray mpianakaviana dia voa zanaka misy an'izay hierarchie zay zany ilay izy. Dia dikan'izay dia zao hoe raha ohatra zany ka ato amin'ny vadinao zany hoe tsy manaiky ilay vadinao zany amin'ny leadership izay tarihanao dia apetrao ny fanontaniana hoe inona no ataoko, inona no ataon'i Jesosy Kristy amiko rehefa ilay misy fotoana koa miziriziry tsy manaiky ny leadership an'i Jesosy Kristy. Zany hoe ilay modely tokony hitondrana ny vadinao zany dia ilay modely hitondrana Jesosy Kristy anao. Zay zany ilay izy hoe ahoana ny fomba hitondrana Kristy dia ahoana zany hitondrako ny ankohonako satria zay zany ilay izy le fitarihana zany. Dia amin'izay fotoan'izay raha ohatra zany zao ka lehilahy ohatra hoe tokony fitiavana foana ilay izy ary ny fitiavana zany tena raha tena anatin'ny fitiavana zany izy misy zavatra be dia be le fiaina zany fitiavana zany. Zany mahitantsika hoe Andriamanitra zany maharo-po amintsika izy sady be famindrampo ary tsy manery antsika izy na dia fantany mihitsy azy hoe lalana le anao no tena lalana makany amin'ny fahaverezany dia miteny moramora foana izy. Dia zay zany ilay izy. Dia ny fitiavana zany dia tsy manaiky ho tarihana ilay vavy. Tsy manaiky ho tarihana ilay vavy
mandeha fa ny mpanompo mora fa tsy mihitsy hoe tonga de fa lasa tsy zanak'Andriamanitra tsony rehefa tsy anaken'izao fa taritiny moramoritsika ary zay le fitiavan'Andriamanitra atsika zay de zay mihitsy ny modely tokony ampiarina am'le vady zay fa tsy hoe zany ny chef zany président zany mpanjaka zany filoham-pirenena atao tokantrano ato ka de manao zay tiako atao ato tsy izay le izy fa tena resaka hoe soumission fanompoana fitiavana no anatanterahana izy de rehefa arahinao tsara le fomba hitondran'Andriamanitra anao de zay ihany hitondranao ny vadinao de milamina le izy vola Fantaniko indray pastera tena zavatra hafa mihitsy indray fandraika tamin'le fampianarana teo ihany anankiroa ny fantaniko voalohany tamin'le fampianarana teo nisy hoe ny lehilahy mpampiakatra de fantaniko hoe ka ahoana zany raha ohatra ka le vehivavy indray no manontany hoe te hampiakatra ny lehilahy ty tenena mila miandry foana eo re zany vehivavy rehefa mifankatia lasa vavy mandra-pampiakatra le lehilahy anazy de miandry eo foana mandra sitrapona na fitotoana raha ohatra ve zany le vehivavy manao pas hoe mangataka le lehilahy na miteny am'le lehilahy hoe ampiakaro za na ohatra zany de fahotana ve zany zay raha par rapport amin'ny am'le tenin'Andriamanitra zany zay ny fantaniko voalohany de fantaniko faharoa indray hoe anisan'ny zavatra hitantsika indrindra ny amin'ny fiarahamonina malagasy ny lehilahy be dia be mamono vady de satria zany hoe nomena ny toerany lehilahy hoe leader hoe vehivavy manaiky ohatr'izany de raha mamono indray ve zany le lehilahy satria zavatra misy zany zavatra hitantsika eny amin'ny fiarahamonina io zany misy be dia be mihitsy de diso indray ve zany le vehivavy raha ohatra ka hoe tsy manaiky an'izay zavatra ohatra fa hoe hiala mihitsy satria hoe famonoana miatra manaina zay fantaniko misaotra tompoko voalohany aloha de azon'le vehivavy atao ve mba mangataka hoe ampiakaro azony atao tsara mihitsy zany tsisy fahotana mandrana zay afaka miteny hoe ampakarinao sa tsy ampakarinao za ty fa rehefa tsy ampakarinao za ty hiala za efa tsy androko tsony le azonao antanina tsara mihitsy ataovy mazava fa ahoana ihany ty resaka ary zany matetika ny tena fandehan'izy io rovinay anao vao any amin'ny dada sy neny angataka anaty zany ane fandehan'le izy raha ny tena marina raha fiarahamonina malagasy io de mbola zany mihitsy rovinanao any amin'ny dada sy neny efa tena tsy androko mihitsy ny ampakaranao anazy ny ohatran'izany fa tsy hoe anao ndray anao za ndray nangataka bady anareo tsy misy kosa ka hoe tsika ndray andeha angata bady hoe izy pastera ela be fa zay ndray no andeha angata bady ho any zay vehivavy ndray andeha angata bady any raha fiarahamonina malagasy aloha izy de fa tsy mety amintsika aloha zany zay dikan'izay zany hitako mety kokoa amin'ny soratra masina le antsika malagasy le hoe aleo ny lehilahy no ampakatra de amin'izay fotoan'izay ny premier pas zany raha ny tena marina de tokony avy amin'ny lehilahy foana ary zany mankony raha miady nareo tokantrano ny tokony hanantona voalohany de ny lehilahy satria anjarany le miprotéger anjarany le mikarakara anjarany le mampivoatra ka raha misy gidagidra kely ao zany de ny lehilahy no tokony manantona voalohany indrindra laza sasatra mihitsy hoe za pastera reraka fa zany foana nataon'io isakanana de za foana no reraka aza sasatra fa zay no andraikitra amina raha vao miala am'izay koa de mitady hivadika taranja de le fanontaniana faharoa teo hoe raha misy mamono vady ara le lehilahy de ahoana fe zay hoe zany mbola hiaritra tany hoe maneke ny hoe maneke ambarako teo le hoe amin'ny zavatra zay tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay zany le izy teo raha tena satria hoe Andriamanitra aloha vao ny olombelona ka raha ohatra izy ka hoe mamono anao na hoe efa zavatra efa raha crime zany no ataom-panaoviny anao na hoe izy higadra sy amina de efa amin'izay fotoan'izay efa tsy tokony hiaritra le izy ary ao anatin'izay maneke zay tsy miresaka mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe maneke tafiditra anatin'izany ny hoe kapoka ny vono ny inona fa le maneke zany de tena le hoe le fitariana le izy fa tsy hoe manekena de ampisotroan'le lehilahy tokara manekena zao fa de zay ka raha ohatra le ao anaty misy ihany aloha lafa indray ny fandeferana resaka fandeferana indray zany resahanao zany fanekena satria fanekena de resaka hoe leadership fa any amin'izany zavatra hoe zavatra efa tsy rariny zany ny ataony de resaka fandeferana zay zany de hoe atray zany tokony andefitra de le fandeferana hoe raha misy valeur tazominao ao zany de tokony andefitra anao hoe mbola hitanao hoe ambony kokoa le fisarahana ity de andefitra aloha fotsiny hoe
le conséquence zany mijerevana zay vao hoe mandevitra ianao hoe inona le conséquence an'le izy a rahaotamboty a nyfadinao higadra de inona ny dikan'ny fandeferanao amin'izany tsisy dikany fa raha resadresaka adiadinareo trano fotsiny de inona ny conséquence an'izay raha ohatra anao ka tsy andefitra fisarahana de kambotiny nikizy zany ijavy toy izany hoe aleoko mandefitra zany satria le fajerevako ny conséquence an'le izy a de hitako hoe mbola ngeza kokoa le atony par rapport am'le ato de arak'izay izy de raha ohatra ka tena mamono izy ka mitondra antsy aza mijanona ao an-trano zany mihitsy fa tsy biblika mihitsy zany manekeva tsy afa le fandeferina de afa ny fanekena fa raha ohatra ka hoe mitondra antsy izy a aleo mihitsy aloha misitaka kely a de rehefa tena resy lahatra izy ka tena mifona zay indray anao vao mipody indray zany eny tompoko rovadiana eny paster fanontaniako kely hoe Andriamanitra namorona fanambadiana de hitany hoe zay zany mahasoan'ny Adama hoe mila an'izay mpanampy tandrify zay de mahakasika ny apôstôly Paoly indray ny fanontaniako satria izy niteny hoe ny manambady ozy izy de anam-pahoriana amin'ny nofony satria sady miany amin'ny tompo no miany vadiny de eo zany fanontaniako hoe tsara kokoa ve zany ny hoe mijanona ho célibataire sa hoe tsara ny manambady raha ohatra aloha le olona le izy aloha antso raha jerevantsika le Matthieu toko fafito izy toko fasivy ambin'ny folo angamba izy teo de antso izy satria Jesosy Kristy rehefa niresaka an'iny de ao ambany izy hoe fa tsy ny olona rehetra ozy izy mahatakatra an'izany fa misy ny olona zay natao ionoka sy ny ohatr'izany zany hoe nanome izy zany hoe tsy ny olona rehetra koa ro tsy maintsy hanambady fa misy olona natao tsy hanambady de le tenin'Andriamanitra tao de milaza fotsiny manao hoe raha misy lehilahy ka tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra izy a miasa izy a ary manana le capacité hiprotéger sy hanolokolo ary indrindra manana le ino dizy teo le fadidiko le anankiray teo de hoe tokony izy a tsy hijanona fa tokony izy a hitady vady izy zany a mba ahafahany a satria ilaina zany zay zavatra zay ilaina zany a izay lehilahy zay hoe amina tokantrano izy kanefany a tsy ny olona rehetra le izy raha jerevantsika izy tsy ny olona rehetra satria raha jerevanao zao Paoly moa tsy nanambady de any amin'ny Korintana voaloha toko fito izy a no miresaka ny teneninao teo iny a de amin'izay fotoana izay indray izy miresaka amin'ny hoe le fanambadinany ao izy rehefa tena jerevana ihany koa de tena responsabilité ngezabe io izy zay hoe mianiany ankonana ianao responsabilité ngezabe io ka raha olona mbola tsy vonona am'izay responsabilité zay de izy tokony hiditra mihitsiny ary raha tena marina koa izy a de ny hoe raha tsy manambady ianao na manambady tsy any am'izany no miparotra ho anao izy fa raha izareo izy ny antaninareo de aleoko tsy manambady daholo nareo oatra daholo nareo izy satria ny tsy manambady de hita hoe manana satria zany tsisy an'le ankonana be dehibe teto osa teo hoe ianao de Andriamanitra de iana de fianakaviana zany de le olona tsy manambady zany a tonga de tsisy an'le fianakaviana izy zany tsisy an'le any izy tonga de malalaka be izy zany de lasa manana fotoana anaovana ny asan'Andriamanitra izy manana zavatra be dehibe izy ary ao anatin'izay hoe na hatramin'ny ray fandraisana amin'Andriamanitra raha malalaka izy de lasa ohatrany hoe izy tsy midika hoe mampirisika hoe tsy tokony hanambady tsy zay ny teneny fa mampafantatra izy zany amin'ilay izy amin'ny hoe raha am'izao fahoriana izao izy raha am'izao zava-misy zao de dinio tsara satria tamin'izany fotoana zany nisy fanenjehana be mihitsy ny fivavahana kristianina de le olona nefany ohatra mbola any amin'le fanambadiana ihany no mahamaiky an'le kristianina zany izy Paoly manao hoe raha am'izao andro zao izy aloha de tena dinio tsara mihitsy fa raha tena hoe tena ho an'ny tompo taloha de aleo araloha sy mijanona kely tsy le hoe célibataire fa mety daholo izy fa arakarak'izay nitson'Andriamanitra anao fotsiny zay raha ny fafetratako anazy fanontaniana manaraka eny tompoko tsy eny no mbola tsy eny tsara mbola tsy eny azafady fa le micro tapaka eo amin'ny lafiny pratika pasteur am'le asa fanontona io iverina kely am'le fanazavany pasteur teo aloha moa izy le hoe vidy famille sy ny asa mpanompona rehefa tena amin'ny pratika izy pasteur somary sarotra ihany satria
raha ohatra zao nareo mpitandrina zao tena hoe mahita lisoma tsara mihitsy satria ohatra hoe misy olona marary tsy maintsy atsono nareo zany mivavaka ary misy tokantrano mikorotana dia atsona lasa mandamina ohatr'izany koa ohatra hoe ny tokony andraikitra amin'ny fiangonana koa zao ohatra hoe filoam-piangonana ohatra dia be da be ny asa itsoroana sy ny karazany dia eo zany le hoe l'équilibre entre le vide famille sy le fiainan'le mpanompon'Andriamanitra zany azon'ny pasteur satria raha le fanazavan'ny pasteur teo zany dia tokony mba hoe hanana vide famille épanoui be dia tokony hanana fotoana ho an'le vady aman-janaka dia kolokoloina tsara dia nefany eo le asa fanompona donc le zavatra anankiroa ireo zany ndraindray tsy dia tena équilibré fa ndraindray ohatra hoe mba lasa ry amin'ny tena le asa fanompona zany le izy dia somary délaissé kely le à côté dia aiza ho aiza le anina zany amin'izay aiza ho aiza le tokony hoe toerana isan'le mpanompon'Andriamanitra zany satria araka le teneniko teo hoe nareo pasteur zao tena hoe exemple typique amin'izy mihitsy ohatra hoe mety mbola kely ohatra ny zanaka pasteur zao ohatra nefa ny pasteur tsy maintsy mandeha ary dia aiza ho aiza tsika zany amin'izay dia le hoe excuse-tsika avy eo anatrin'Andriamanitra le hoe raha ohatra hoe misy tsy vita zany le asa fanompona dia za mbola misy vide famille tsy maintsy mbola mikolokoloka koa zany à côté azon'ny pasteur le izy le somary masarotra an'le izy raha tsika zany miainga amin'le base avy amin'le tenin'Andriamanitra teo foana tsika hoe tokony priorité aloha zany dia ny fianakaviana ny ankohonanao zany aloha ny priorité Andriamanitra no voalohany dia ny ankohonanao priorité zay vao ny asa fanompona ny asa sy ny zavatra samihafa zany dia ny zavatra tsara fantatsika raha manokana aloha zany dia ny hoe tsy voatery hoe tsy maintsy ho atao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa manana zany fahasahiana mandà za tena fantatro mihitsy za isan'ny hitako hoe nampianarin'Andriamanitra zay ny tefen'Andriamanitra tamin'izany mihitsy ny hoe ny zavatra tena lehibe indrindra tiako hoe tena voalohany ataonao priorité dia ny ankohonanao mihoatra noreo hoe ireo olona ohatra misy 100 000 zao ny followers ako amin'ny Facebook hoe na ny ankohonanao ny priorité vao ireo olona 100 000 followers anao ireo dia zay tena mila apetraka zany zay zavatra zay dia anisan'ny résolution tsy maintsy niraisiko zao dia ny hoe rehefa taloha nisy fotoana ohatra ny hoe rehefa tonga ny hariva dia indraindray hatramin'ny firialina mbola eo foana manomana vidéo sy ny ohatra zany dia indraindray nisy fotoana ny zanako kely mbola vao 7 ans izy dia hoe papa fa maninona ianao izy mibe asa be foana dia ohatra menatra be tena zazakely fito taona dia efa tonga saina zany hoe fa maninona papa no be asa be foana izy pourquoi tu travailles tout le temps dia taitra be dia avy eo tsy maintsy nandray fanapa-kevitra mihitsy ny teny tamin'ny tato an-trano hoe manomboka zao rehefa tonga ny hariva dia tsy mandray après-sakafo zany dia tsy mandray ordinateur tsy mandray asa tsy manao an'izay tena tonga dia hoe tsy maintsy mifantoka amin'ny zareo fotsiny tena ilana aloha ilay manam-bady dia surtout ny équilibré an'ilay izy amin'ilay fiainan-tokantrano fa dia tsy maintsy mandray an'izay fanapa-kevitra ianao dia misy fotoana misy olona mety hoe miantso araka ilay niteneniko teo fa tsy voatery tsy maintsy arahany kena daholo ilay izy araka ilay tenen'ilay pasteur teo hoe raha ohatra avy eo tsisy ka misy olona hoe mourante zany nefa ny vady koa mila anahy dia izy ny priorité ako amin'ireo olona anankiroa ireo dia afaka minégosier ianao fa ny olana fotsiny dia indray tsika mivoaka foana ihany dia ny hafarany ilay ankohonana lasa simba ilay izy mahafantatra mpanompon'Andriamanitra tena nanana izany olona zany satria ary zany anie mahatonga ny mialatsina fa zany mahatonga ny zanaky ny pasteur tena potika daholo dia nio tsara zany mahatonga ny zanaky ny pasteur potika daholo satria izahay pasteur dia tena zay ny fakam-panahy mahazo anay zany home office foana zay ohatra ny atao trano foana ilay fiainana miasa dia tsy sarotra be manavaka ny hoe ity asa dia ity le fanompona dia lasa variana dia tavela amin'izay le izy dia ianao hoe mieritreritra hoe faly amin'izany ve Andriamanitra hoe ny ao anatin'ny tokantranonao tsy vitanao fa ny tany ivelany no niezaka zanan-karina rehefa tena potika ilay zanako vao ianao vao tonga sainao hoe tena tato kay ny tena nisy ny priorité ako tato kay ny tena latsaka kay ny fanabeazana izay nataoko tato zay zany tena zavatra tian'Andriamanitra atao mihitsy dia nisy fotoana koa nampianarin'Andriamanitra zay dia nanao an'izay résolution zay hoe ny zavatra rehetra izay ampianariko amin'ny vidéo dia tsy maintsy ampianariko ato trano aloha
Petampenaraka atao trano aloha fahitako hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra hoe za faly ampahangatreriana ny riny nefa ny ankohonako raha tsy ampianariko an'ilay izy akory tsy malala zay momba ny fivavahana akory. Tena mahatanjaka be ny responsabilité antsika ray aman-dreny ary ianao afaka mandaha tsara mihitsy. Misy fotoana zany hoe pastera zay mba ianao hiaka eo amin'ny pastera dia tsy possible ilay izy fa alefaso SMS fotsiny dia zako valiana. Dia ohatran'izay mila fezinao zany ilay fotoana fa tsy hoe monsieur laissé emporter an'izy eo anao dia avy eo misy victime dia ny victime dia anaty tokantranonao. Inona moa ny tombontsoa raha ohatra ka hoe misaraka zany ilay pastera avy eo tonga dia ministèren'ny ray manontolo mipotika. Ministèren'ny ray manontolo ary izay ny maharatsy an'ilay hoe raha vao tsy priorisenao ny tokantranonao mipotika avy eo ministèrenao raha io ny siny. Dia mila tena ao aloha kolokoloina tsara, aleo aloha tena miasa mafy ao mihitsy aloha dia avy eo ny any ivelany fa raha vao famadiko tsika izay dia efa mivoana amin'ilay planin'Andriamanitra tsika. Dia en pratika zany dia izay fidividio ilay andehanana dia tsy tezitra aminao aza manomelamelo tena fa tsy tezitra aminao mihitsy Andriamanitra raha ohatra ka hoe misy zavatra tokony ataonao. Mahafantatra olona pastera namana tena narariny zanany dia mbola ziriziry any izy hoe andeha hanao mission. Za hanao mission izy fa le fiangonana efa miandry anahy daholo ny fiangonana dia le vadiny tena hoe marary re dada ty zazy ty marary re dada. Za andeha mission izy fa le mission efa nataony zao rehefa vita tao. Lasa izy vao tonga tany izy maty ilay zaza. Tsy hitany akory nahafatesany zanany dia inona angano mission izy zany fa nody indray. Saraka ry zareo. Saraka ry zareo satria tsy zay ilay nambarany ten'Andriamanitra teo hoe ny ao tokantranonao ve marary dia ianao mbola andeha any dia avy eo dia hoe mission dia avy eo nefa mission najanona ihany dia tonga avy any ianao dia raha vao tsy hainy miéquilibré an'izay mametraka izay priorité izay. Andriamanitra hafa dia hafa ny asa fanompoana fa ny fianakaviana ao anatin'ireo ao anelanelan'ireo dia mila apetraka tsika amin'ny ambony izay. Dia be dia be ny olona variana amin'ny namana, variana amin'ny any ivelany dia ny ao an-tokantrano na dia ataoko fotsiny hoe variana tsy ho voatery asa fanompoana izy fa na télé fotsiny arany internet. Raha vao ataonao priorité io izay natao nametraka ilay sarina telefônina teo fa be dia be ny fianakaviana simba mihitsy satria eo amin'ny internet daholo na mivadara dia manao zao fotsiny daholo dia tsisy video fa mihitsy fa ilay resaka telefôna. Raha vao tsy fantatsika ilay izy dia ampiaritsika ilay fahendrena dia potika foana ilay tokantrano. Zay zany zavatra tiako amaliana an'ilay izy. Eny ary tsisy fanontaniana intsony angambany dia sa mbola mety misy pastera ihany koa raha manana fanamariana na zavatra anona dia afaka metsika fitenena. Ny tokony fanamariana tena tsy misy satria mazava tsara ny fampianarana ary ino fa tahaka anay ny rehetrarehetra mandray amin'ny fampianaran'ny paster Tahina ary manomana anay ianao zany mampita ny fonay amin'ny hafa ary tsy maintsy manomboka ao tokantrano sy mpivady moa zany izy arak'izay rehetra teo isorana manokana ianao ny amin'izay ary ohatra tsy misy anona intsony dia faranantsika ny fotoana saona Tahina Rakotomalala. Ie, efa mandroso dia mandroso ihany ny fotoana fa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny andiny fahatelo zany andiny fahatelo zany mandehana amin'ny tanjaka ny osa zay izy raha tsy vitsy mitadiko mandehana hanna tanjaka ny osa omeo tokireny ketraka ny anjaranao atao fihotontosa ka aza diareraka mandehana ianao ka vitao ny asanao fa ny taminao ary mbola hanianire ny anaisa tambibe terehefa tsy ety mandehana hoy ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nomana. Alohan'ny mivavaka farany angamba dia mety ananateny lasenainty ny Tahina Rakotomalala izay nampandraketitra ny izao zavatra izao dia omena azy aloha zany ny fitenenana.
Misaotra antsika rehetrarehetra. Sorona voalohany aloha zany Andriamanitra tamin'ny nahavitan'ny fotoana. Nafinaritra tokoa ary betsaka ny lesona noraisina. Na dia efa hoe amin'ny maha kristianina ny tena ary dia hita fa ilaina ny fampianarana. Isaorana antsika tamin'ny nanaraka ny izao séminaire zao tamin'ny YouTube na teto amin'ny Zoom. Ary isaorana indrindra koa pasteur Tahina Randro Fensoa zany nanaiky ny vahiny ary mizay pasteur fa Satatrambava-rano ihany zao fa manetsa be mbola ho avy ny araka ny tenen'ny pasteur Genesis zay ny vita, mbola aizy ry Apokalipsy fa zay ny amarana antsika azy amin'ny tsikitsiky ka amenany pasteur Arivo angamba ny famarana anazy amin'ny teny farany. Vavaka isika. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra be mpitiavana ianao, Andriamanitra manan-karena ny famondram-po nefa koa Andriamanitra mampianatra sy mampiofana ary maniraka ny mpanomponao ny fanotoa-tsy ho lavo amin'ny fiangonanao izay aty Ambato aty. Misaotra ray eo satria nandray avy aminao izay androany ary eo amin'ny fiainanay dia mpiatra izany ao an-tokantranonao. Misaotra anao fa nampakivina anay androany hoe ianao Andriamanitra ray zanaka fanamasina voalohany eo amin'ny fiainanay ary ny ankonana ny manaraka izany. Anatin'ny ankonana eo ny ankonana maromaro no manome fiangonanao ary izany fiangonanao izany ny fiangonana tsy matory fa mitory ary dia ampita ny vaovao mafaly any amin'ny mpiarabelona indrindra amin'ny mpiray tanindrazana dia lavitra aty izay ny akamarony mbola azo lazaina lavitra ny famonjena ihany koa. Manona manokana izao mpanomponao izao sy ny ankonany Tompo ombany ny tanam-pahasoavanao pasteur Tahina sy Andefimandriny ary zanany eo anatrehana andraikitra maro izay ankilinao aminy, eo anatrehana fampianarana maro izay efa nankilinao aminy ihany koa izay izao tontolo izao azo ambarany mandre izany aza ahafoina mahasaraka azy ny fananao masina izay mitondra anay any amin'ny fahamarinana rehetra. Ny tsirairay aminay koa Tompo dia ampio mba hitahiry izay voaray ary mba hanjary ny fiainanay izany ao an-tokantranonao azoana mampita ihany koa ao amin'ny fiarahamonina. Raha isaraka eto izay Tompo dia pasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, tiavanao Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina ombanay tsirairay avy ny Amen. 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 Zay zany tsy hamerina fisaorana intsony pasteur fa vao manomboka ny Tahina teo dia izy izay manaraka an'izay zany. Sahoana? Misaotra indrindra fanasana fantatray raha hoe mandalo aty ianao maromaro moa fiangonanao CLG manodididinao ny teny fahina malagasy fa inanay FPMA zany tsara ilay izy. Ye, faray izay fa misaotra indrindra. Dia miraso antsika rehetrarehetra dia misaotra tompoko. Karakaro. Misaotra indrindra. Misaotra betsaka tompoko manam-piona daholo. Manao Pentecote sambatra daholo. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka dia velona. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra. Zay ireo fandefasana rehetra karakara. Sotratsika rehetra koa nanaja amin'ny fotoana hoantsika moa ilay izy nefa mahabetsaka antsika koa sady mampahery an'ilay mpanompon'Andriamanitra koa. Zay ilay izy no azahoantsika hery raha teo zay mampiretam-po amin'ny Tompo izany. Dia raha-pitso daholo izany Misaotra indrindra pasteur nanome andefany lien eo anay aty Munich. Fa efa nisy olom-pena anankiroa. Nona telo nareo satria liolova sy rao dia ianao zay no mafaly zany ka mafaly. Misaotra pasteur nandefany anay aty Amerika. Antony sorona faly mifankahita ohatr'izao ary mifaly any teny pasteur Tahina hoe aoka mba hisy endrika daholo tsika raha zava-dehibe zay dia nanaraka ny ankamaroantsika mahafinaritra ilay izy. Zay fa dia ny azao amin'ny fito zao moa zany misy ilay radio Anjomara ihany koa satria tsy afaka nanaraka tsika tamin'ny efatra izay mpanaraka dia amin'ny fito ilay izy no miverina zany.
Ten'Andriamanitra daholo a? Tena daholo